Madawurna demant kaman meza vunnaita ninaran patunga ni antufitarana mianku ufa yom lena no lanta sintan sindran masna arlo arano zemana pufuna inaoka anme vunnaita wana demant manasana vetani area yankuka Yaraka nandratanana isika masina 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 ianao Jehovah Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, le Andriamanitra izy hatrizay ka ho mandrakizay mideranao zay tompo ao mankalaza anao manome voninahitra anao fanomenao zao tompon'andro izao ka nahatratra ity fotoana ity noho izany indrindra dia mitsoka ny anaranao zay tompo eto amin'ity tany zay fitoeran-tongotrao ity ho alina mipetraka eo ambony sy fiandrianana sy ny zanak'ondry eny ny saotra sy ny dera laza sy ny voninahitra ny hery sy ny falebiazana hosana amin'ny avindrindra voninahitra ho amin'ny avindrindra voninahitra ho amin'ny avindrindra voninahitra ho amin'ny avindrindra halleluja fa ny fiadananao kosa dia toetra ho amin'ny olona kasitranao hatramin'izao ka ho mandrakizay amen. Manasitsika Jaka manasana hoitsangana wala misy mazoto be mandoalika mafinaritra ka eny dia faly miarahaba antsika tsiraray avy indray tonga sao matsara ao anatin'izao fotoana lehibe ary miavaka izao mampatafiditra ao anatin'ny demi-finale antsika tsiraray avy izao tsy maintsy mpandresitsika amin'ny anaran'i Jesosy amen arabay hoariny eo akaikinao fiadanan'ny tompo aminao tonony amin'ny fahasoavan'Andriamanitra te hindrina le teny ao amin'ny baiboly hoe teteny zavatra miopapana aminao dia iopapana aminao ny fitahina amen zay le miopapana fa tsy hoe teny hafa kory fa iopapana amintsika tsiray avy ny fitahina tsy diso anjary ianao tonga eto amen zavatry Jehovah sy apokalypsy mpandresy ianao mpandresitsika alleluia ndondray arifantoka ao anatin'izao iry zao anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra zany iry zany ataovy mafy ary ny feo anao aza mitotodika ianao na vinavanana fa Jehovah le zao tsika andao hifantoka tsika raha
arivo mandraky izany ny fiandriananao asandrato ny tananao anome voninahitra Andriamanitra tompo misandrata iavindrindry anao Kani fiderana Alerana ni tani Teni tumbo kisewani Kani vuni na ichao Tsika ndayary ny fanatrian'Andriamanitra mba izy nanapaka tanteraka an'izao fotoana izay voritsika eto amin'ny teny izao dia manasana ho any mba hanome lanjany izao fotoana izay olaninao eto amin'ny teny io ty manasana ho avy hatrany arivavaka ametraka an'izao fotoana izao ampelantan'Andriamanitra isika Jehovah Andriamanitra ray ianao ilay Andriamanitra tokana sady marina ianao izay zatrizay ka ho mandrakizay alohanao Jehovah dia tsy mba misy Andriamanitra voaforona ary tsy misy ihany koa ny nandibenao fa ianao iray ihany no Andriamanitra izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny zavadrehetra eo aminy ary ny elorano sy ny ranomasina izany anao Jehovah ny saotra sy ny dera anao ny voninahitra mandrakizay Jehovah Andriamanitra ray eo ankehitriny dia tafavory eto indray ny vahoaka anao ao anatin'izao fifohazam-panahy etsika ny rano izao dia indro izay ray masina avo indrindra eo no mametraka feno ny fotoana rehetra eo ampelantananao nkatanay aminao Jehovah Andriamanitra ray eo dia mba hiseho eto ny voninahitrao hanjaka eto ny fahalebiazanao ka zay rehetra tonga eto androany tompo dia aza velanao diso anjara aza velanao hiala maina fotsiny amin'izao fa ataovy mahatsapa ny fahalebiazanao ny fiangonana ataovy mahatsapa ny fanatrehanao ka na iza tompo zay tonga eto manana olana manana tsy fahasalamana matoky sady zay tompo androany fa ianao nefa ikasika ny loharano-karetina rehetra ianao nefa maha olana rehetrarehetra noho izany tompo dia manjaka eto ianao aza vela etoetra eto ny fanahy zay tsy avy aminao fa na iza fanahy zay tonga eto zay tsy avy aminao raha anay mandita amin'ny anaran'i Jesosy Kristy maty tamin'ny antsasak'ny herinandro zany miala amin'ity toerana ty vazimba dragona Lucifera Belzebuba tsy manana fahefana eto ianareo levony ianareo ny amin'ny ranzana kotra sy ny teny filazana azy itsangana Jehovah ray eo dia aoka ny fahavalonao hiely agny ny rahanao Jehovah mandrakotra feno zao efitrano masina zao any fananao Jehovah tompo antaovy manjaka sy mitoetra amin'izao fiangonana izao anao tompo ny saotra sy ny dera ny haja sy ny voninahitra mandrakizay ny anaran'i Jesosy Kristy dia matika velona ndray dia miazana kitana fito tanakavanan'Andriamanitra ray tsy to mafana manona sy manandratra izany vavaka izany halleluja halleluja amen eny ary asana ndray teka atsika somary manifinify nefa matevitevina ihany raha dinitenena omentsika voninahitra ny tompo amin'ny teny io ty dia iketo koa dia efa manararaotra miarahaba andreo vahiny mahafinaritra tianlona misy mpandihy mahay mandihy be zay ato misy raha fiderana ho ataontsika dia tsy hay raha nareo ohatrany mba mahay mandihy zay ihany rahalahy
sao dia mba afaka ampidirina ty mba ampiakarina ty anoloana nareo raha nabava ohatra no mba mahita dia le mijerijery anantodika iny mihitsy sao dia mba mahay mandihy fa anomboka an'izao fotoana zao tsika zao betrany ary mbola reraka reo eny ary mafy ary ny tiako voninahitra ho an'Andriamanitra io ihany aloha hopa tavy ambony le tanany hey hey terenany anarany tompo Não mandiam zane, Fali sira,
Eo ary dia miara mitsinjaka fotsiny. Fetanana netini, fetanana na furare, fetanana wati. Bola yo yani yo yani. Fetanana wati ke, fetanana wati ke, fetanana la furare. Someone on the naso, jepa. Someone on the naso, hands off up there. Julian. Say, Mr. Jamaica. Of muffin take of night on a demand. He can buy the cinnamon away. Sabat you was never lipsy. Amen. Padesi came the Naran Jesus. Funite on a demand Taylor. Minova Castan Jov Zaira Fideran, which Vicena Totskia Zaya. Ren never the wind chicken Mesabun night on a demand Minova de Castan Mizan. Ketinar de sotana de manta de chikeva de sat ni derana de manta kanifa de awanatan de ni sora chikena de manta awanatan ira de senchen if de avana de manta chikesara ya ani amsuna mrats de wen chike sora na de manta de tini to mafia fiona Hallelujah.
rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Dahory sika hivavaka isaotra an'Andriamanitra sokaferina vavanao isaoranao an'Andriamanitra ralasana bafy. Fa raha nandray aman-dreny malala ty androny zany vavaka zany dao vetrany azy. Eny Jehovah Andriamanitra ray eo mitondra ny vavaka fisaorana indray zay eo natria ny seza fiandrenanao. Isaoranainao noho ny famondramponao lehibe amin'ny fiainanay. Isaoranainao noho ny fiarovana, ny famonjena, ny fanaovotana, ny fitahiana, ny fahasalamana, ny tanjaka sy ny hery. Dia ankasitranainao zany tompoka dia altolotra ianao ny voninahitra sy ny dera sy ny saotra mandrakizay ho an'ilay mipetraka eo Mosevandriana zanak'ondry ary ny saotra sy ny dera ny voninahitra sy fameparatana mandrakizay raisy tompo ny saotra na sandratray ho tonda itikazomany pofiny alohan'ny seza fiandrenanao amin'ny anaran'i Kristy zanakao leo amin'ny voninahiny notanainy vavaka. Halleluja. Amen. Ao anaty zany tefaka mirefidrefitra zany indray nidirantsika amin'ny fifonana iverina amin'ny tompo indray tsika amin'ny diony ity satria ava sambo ny odina teo anatrehan'Andriamanitra ary hitan'ny Jehovah afaka milalantsika tsiraray afy ary tsy hanamaritena antsika amin'ny diany io ty fa hivaly kosa hihamosaka zay rehetra nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny hira ary dia saintsaino izany fiverenana amin'ny tompo amin'ny diany io ty zay ireko tompo zay ireko ny feona niantso aianao antany Kalvari averitsika ihany zany eto zay ireko tompo zay ireko ny feonao miantso aianao tompo lehibe raisoa hoe manasana ho ary akoaka vetrany zay manafina ny fahotany tsy ambinina fa zay mitsotraka mafoy zany azo famelan-keloka adadinany koa ary mangataka ny rano zanak'ondry anadisana afaka atsika tsiraray avy ndao vetrany ary Jehovah Andriamanitra ray eo, Andriamanitra Abraham, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina. Eny ray eo, tonga indray ny fotoana angatahanay fonana ka mandohalika sy miokoa akeo tamin'ny tany fitoerany tongotra eo izay hitaraina sy taloha aminao amin'ny tsy famarina rehetra vita taminay. Olombelona nofo sy ra izay tsy manana famarina na dia kely akory ary anatrehanao. Betsaka ny zavatra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, na tamin'ny fiteninay, na tamin'ny fihetsikay, na tamin'ny fisainanay. Ka oka ray eo, tsy mifatezeranao no ananaranao anay fa kosa ny famindrapo sy ny famelana heloka ho anay. Ka izany no hitalaonay aminao satria zay maha olombelona nofosranay tsy manana famariana eo anatrehanao. Koa zany famelan-keloka izay nangatanay aminao
dia atolotrainao ny saotra ny tera ary ho voninahitra mandrakizay. Nefa tsy misy mifamiala-kely kosa ianao raha tsisy raha latsaka. Izany dia ny porofony Jesosy Kristy latokanao izay nandatsaka ny ainy tao Kalvari, hanadiovana sy hanavotana anay olombelona. Ka zany raha ny Jesosy Kristy latsaka tao Kalvari zany no angatahanay, hanadioanay, hanasanay ho afa-kely ko afa-pahotana eo anatrehanao. Ka raha hitsaka eto zay dia olona vita fiavahana aminao ka afaka ndray miara-dia sy andova ny fiainana mandrakizay. Atolotra anao ny saotra, ny tera, ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Alleluia. Amen. Manasana wary hitraka vetrany azo toerana vetivety. Ya zay tafipetraka tsara ndao itsikiteka voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Soratsika Jehova amizay famindrana fo lehibe izay nataony tamintsika tamin'ny teny io ty zay kehitriny nefa tsika dia angataka ny fanahy masin'Andriamanitra. Dia izay mangataka ho ny ten'Andriamanitra dia fomena sady izay mandondonina dia hovaina. Izay mitady izany koa nefa dia fahita ihany koa. Ny fahitanantsika aty anoloana dia mandana ohatran'ireny ramanonaka voaendy tsara reny. Ka dia mandimandina fahitananareo aty anoloana. Manasanareo ary hitsangana avy hatrany handray ny fanahy masina fa mahay homandina anareo amin'ity anio ty, homandina anareo amin'ny fitahina, homandina anareo amin'ny fahasoavana, homandina ihany koa aminareo amin'izay rehetra ilainareo. Dahorantsika angataka ny fanahy masina ka feno hitanteraka raha ko finerinao mba andeha tsoreraka na io ka feno hitanteraka raha ko finerinao mba andeha tsoreraka asandraha tontananao tena mila anao tokoa. Halleluja. Tena mila anao tontolo piainako. Tavy mafy ny feonao raha lasana Tsy mahefa nidonao raha tsy eo ianao. fa ny herinao ririany Fa ny herinao reriany mba mampatanjaka azy. mba mampatanjaka raha mandresy eny tenao ianao Mandresy aho teno ianao. tena mila anao tontolo piainao Tena mila anao tontolo piainako. tsy mahefa ninonay Tsy mahefa nidonao raha tsy eo ianao. fa ny herinao ririany Fa ny herinao reriany no mba mampatanjaka mba mampatanjaka. raha mandresy ao teno Na mandresy aho teno ianao. Halleluja. Aza hidina tsony aran-tanatsika izay fa niakatra nangataka an'izany fanahy masina izany. Lehibe dia lehibe tokoa zany ositra ny fanahy masina izany. Angatao ary zany amin'ny teny io ty fomeny tompo atsika izany rahatrona ary ndray aman-dreny. Araina izy any an-danitra. Ianao ilay Andriamanitra hatrisay ka ho mandrakizay. Tsy misy takanao Andriamanitra, ianao rery ihany ny masina. Nefa dia sitrako ihany koa nefa ny hamasina anay. Finoana sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
manasana ho azy toerana re am'le toro farany tiantsika izy ty mahazo toerana e ty le toro farany tsara le mipetraka makamaka rirany misabisabaka maka aigna tsara ianao zao ke de tena feno ohatrany menaka kasite tsara ianao io a feno tsara atsika tsiraray avy a raha ndray nitenitsika avakeo de vao mahay ho feno ihany koa ary ny fitahina zay vao hoenitsika de mbola ho fenofenony zany ihany koa amen asio tehaka maresy lahatra ary loha voninahitra ho an'Andriamanitra eny ary maresy lahatra tokoa zany ao anatin'izany ndray ny ampidiratsika ndray aman-dreny ay fanatitra tokoa fa te ampiditra anao ray aman-dreny malala fa ampidirina ary ny fanatitra tsy hoe mihinam-bary misy latsaka fa tena fitiavako anazy te hiakatra ty anoloana zany mody sary adino iny de ahitra fanatritsika de mia marapany ambodoroatra mifankaty tonga soa ao hoe mila mametraka kely zany mandrapamiko manany teknisiana mbola vao mbodoroatra mifankaty de fizandry roa lahy reto fogna tadidika mandi bandy re sy vorakoraka be kosa aloha sy tsy aminy anaty lohany e zao rehefa mandeha tsara tsy maintsy mandroka volony re zara vitsy
Haleluya. Lo mbola ataontsika teka voninahitra ho an'Andriamanitra. Mahafinaritra le hira. Le pira koa moa bogosy raha te fa efa manambady izy ireo. Sa ahoana? Bogosy ve le ry sa ahoana? Wai. Allô za tsy teny fa sao de misy miteny anao ve de bogosy. Za tsy de bogosy. Allô za tsy anatiny fa izy any anatiny. Ao anatin'izany nampandrosoana ny ray aman-dreny be zay mahita anazy de milatsaka ny ranoniviny ry andalovany de fanimpanina ny masony ary nameny izy io mafy anomaly de anjara ny ray androany. Aloha mena anao vetrano fa tsy mahita tenenina ntsony nyrora koa somary efa maditidity any hinan-drano kely. Ya isorana ny mpanentana fa niova fitafy izy niany iny. Sy tehaka mafy an Jesosy fa de mahafinaritra. Mahafinaritra ny tovolahy mbola sady mbola tsy manambady mijoro tsara. Sady bogosy be de tanta izy. Sady eo amin'le bandy tena tonga de le mety reny mihitsy izy. Mety satria tanora ny Jesosy e. Sa hono izy rareo? Tanora miavaka reny. Tsy vitehaka mafy ny tompo fa de mahafinaritra be zany. Satria ny mpanentana ihany no lasa tsy maintsy lasa miakatra e. Satria tazana matetika. Ianao mantsy zany rehefa tazana matetika tsy maintsy favori ianao. Raha te ho favoriana reo mba mitazana matetika. Ao hitan'ny olona matetika zany ianao. Tahaka an'izay ny koraly, ny loholona, reo hita matetika. De mahafinaritra ao amin'i Jesosy e. Andao hitsangantsika ary fa sao de lany eto ny fotoana. Tsangantsika de vavaka izany. Jehovah Andriamanitra ray masinao. Anao ndery sy laza ny voninahitra ny falebiazana. Lehibe loatra tokoa ny fitiavanao anay satria no velominao zay ka nahatratra izao fotoana izao. Mitoy ny azakazaka, mitoy ny andeha faefatra ary madivadiva ifarana izany. Ety ampamarana nefa tompo no tena tsirokanina satria rehefa mba manao roa laoka iny, iny kasoka iny tena matsiro ary malany vary betsaka. Dikan'izany ao anatin'izao famaranana famaraparanana zao no misy ny fahasoavana lehibe, ny fitahina lehibe zay efa mirotsaka ho an'ny vaokanao. Ao anatin'izao metsiky ny rano zao Andriamanitra ray. Maro zay ny tonga eto satria ianao nefa niantso sy nifidy anay. Sorobesaka fantatananao koa ny dian'ireto zanakao. Avy any Antananarivo any dia tonga soamatsara eto renivohitra Atsinanana eto. Voninahitra ho amin'ny avindrindra Tompoandriamanitra. Narovanao teny an-dalana izy ireo ary nafeninao tao ambany elatra ao Tompoandriamanitra io. Ka tsy nakasika an'izy ireo ny loza. Ka dia izany indrindra no hideranay sy amezavy voninahitra anao. Matoko izay fa hita fafaliana ihany koa iarahanay amin'izy ireo ao anatin'ity fotoana lehibe izay famaranana ny metsiky ny rano ity. Ankehitriny ihany koa Andriamanitra raha io, satria ampitan-dranomasina no miara-mifaly aminay anatin'izao fotoana izao. Dia taio manokana koa reto vaokanao aty ampitan-dranomasina reto. Ambiny mandrakariva izy reto Andriamanitra ray. Taio izay rehetra irina izy reto, ianao tanteraka izany amin'ny anjara fanompona, ka dia efa be amin'ny anjara fanompona rehetra izay napetraka ao aminay tsiray avy. Hitondra izay zaka anay izay tompo ao anatin'ity fotoana ity. Ka dia ray sotsofo rano vita be mizakazaka rehetra.
sy ny vola makarena ihany no entinay fa dia manavaotra any zay fandorantena mba ho akasitrahana eo anatrehanao dia manoditra ny tenanay zay tompo fanatitra velona masina akasitrahana eo anatrehanao satria fanompom-panahy mety ataonay izany dia mamindraha fo aminay nisy taminay koa tsy afaka nanao izao mino zay raha ho avy ny fotoana manaraka atrehanay fivoriam-bavaka manaraka Andriamanitra mahay zava-mahagaga ianao ka dia iahanao zava-mahagaga amin'ny fiainanay ianao tompo afahanay mitondra zay zakanay ihany koa manoloana ny baiko izay efa napetraka ao izy amin'izao foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako ho ianao Jehovah tompony maro ankehitriny ary zay andray ny teninao dia ainao an'izay mahazo azy fahasalamanao amin'ny nofiritra ary ny teninao dia fanilo sy fanazavana ary ny teninao dia tsy mba ho levina mandrakizay dia mitenena ary fa mihaino zay tompo araka lehibe ny fahasoavanao naran'i Kristy aloha ny fiangonana miatranay ny vavaka halleluja amen sabat Jehovah apokalypsy mpandresy ianao mpandresy sika orakoraka be azo toerana amin'ny anaran'i Jesosy ary fifaliana lehibe no fakahitana ho amintsika vaoaka an'Andriamanitra mampitomboana aminao anie ny fiadanana sy ny fahasoavan'Andriamanitra dia fitahian'Andriamanitra dia ho aminao mandrakariva ho tahinanao atsaho ho taniana tanàna ho tahina amin'ny fitoeram-baronao ho tahina amin'ny poaketranao ary dia ho tahina amin'ny fitoeran-diloilo ho resy eo alohanao fa valonao ho lohany anao fa tsy ho rambiny ho ambony anao fa tsy ho ambany voninahitra ho amin'ny avindrindra tehaka mafitsika voninahitra ny tompo halleluja miaraba nareo ampitan-dranomasina ihany koa manao kokoa ndao asiana orakoraka be mba ho reny zareo isa ro telo zay no fiarabana zay madiva mamarana ny metsiky ny rano eto amin'ny régionalny Toamasina izany dia ny tompo anay hitantsika tsiray avy any ampitan-dranomasina any miaraba manokana ianareo zay avy ao Ambodiroatra mifankaty dia sady mitsangana nareo no manao hira anankiray zany na mandihy tsy haiko zay ataonareo sady mitsangana nareo iarabana nareo tonga dia mitsangana daholo nareo Ambodiroatra mifankaty ohatra n'izay fa tafatsangana sy orakoraka be raha satria any Ambodiroatra mifankaty mandroso nareo Ambodiroatra tonga maro Ambodiroatra mifankaty alefa mandroso mba ho hitan'reto eto amin'ny caméra eto ao mandroso zay tonga maro izy reto asivitehaka mafy aloha androsona izy reto fa dia tena reto zany ny Ambodiroatra mifankaty ho antsika ty ampitan-dranomasina anao hira anankiray izy ireo na andia dia ireo no mandahatra an'izay afaka miakatra ambonimbony mba ho hitany sary io ny sary eo ampovoany io dia lamina tsara mba ho hita tsara alao hita tsara hita tsara io ny caméra aza mianafina caméra mihitsy ao ary ireto zany ny Ambodiroatra mifankaty zay tonga maro eto amin'ny rapitso zany izy ireo mbola androany zany santatra mbavarano santatra ty zany ho antsika ny ampitan-dranomasina any nareo mba hita nareo amin'ny ilany ary mpakatsary mba hita ve ny ilany ary atao vita daholo mihitsy zany zareo reto fa mba miaraka amin'reto Ambodiroatra mifankaty reto asa omeko amin'ny chef de cœur ny fitenenana dia na izy andihy na hira na izy roa mitambatra tsy maninona daholo omena zany ny anareo zay Ambodiroatra mifankaty izao fotoana zao mba ho fiarabana sady mba fiarabana ny ampitan-dranomasina rehetrany ihany koa zany Watita oi atomboka androany lanonana voalohany amin'izany fifaliam-beo anay reto ny mijoro alohanareo tianay be nareo tsy vitehaka mafy fa tena tsy niry reo tsy nanao tsenjery fa pekto awe
ao a ia dia misaotra anareo ambodiroatra mifakatia izay ny araba teo asivo orakoraka be lasa nivadika hatramin'ny feoko satria tsy nandihy ianareo sady tsy nanao tsy anjery dia lasa nivadika ny feoko lasa tamin'ny toerako taloha izany ny toerako taloha fa rehefa nivadika tsy nandihy tsy nanao tsy anjery ianareo dia lasa tamin'ny toerako taloha izaho rapitso ianareo manao mafimafy ataovy mafimafy rapitso raha mbola tsy manao mafimafy ianareo rapitso dia lasa miverina tanteraka izaho miverina inona ozy ianareo dia efa izay ny eritreretinareo izahay no tonga aminareo izahay eritreretinareo izahay miverina amin'izay izaho azonareo fa tsy azonareo tsy azo rehefa tsy azo andana enjeo amin'ny tikitika any a tanamboasanky misy tikitika atao ambody raotra midera arivo ariary di fre efa niakatra eny ara saorana ny tompo fa raha pisy zao ny ambody raotra mifankatia fa mba manao matotra io zaho dia metsony anao fa manao matotra tsara fa matotra ozy papa zay fa matotra fa seretsika io ia reo koa za misy metsony mbola misy tapatsy tantina mbola tapatsy ray be ia ohatran'izay ny le za taloha fa efa niova fo dia isorana ny tompo ia fifaliana androany satria nisy loha hevitra lehibe omaly a izay nanomboka tamin'ny larobe ratsika malala fa misy an'ilay tamin'ny firenena maro no zavatra nresahana ary oatsika tsiray avy zay nahazo an'ilay izy dia nahazo sara dia maly moa zany mbola namafisina ihany fa raha ataoko hoe ny amarana anazy dia izao donc conclusion zany dia tsy maintsy tanteraka ny teny zay nataon'i Jehovah amin'ny fiangonantsika ty sy fitehaka mafy zay zany ny conclusion zay ary efa indray aman-dreny moa zany ny akoho zany zao fa efa kaiky eo ny costara zay anaovana ny Remamasina ia efa ao zany le ny ambany efa vita ia fa miakatra costara zany zao dia avy eo ny kiraro vaovao io a ba vaovao kiraro vaovao costara vaovao ia ny sisaka zay fa hainareo daoly vaovao jiaby io satria fa zavatra ino fotoanako ka tsy maintsy ho tonga zany ho tanteraka zany ndray androany ho amin'ity fiangonantsika ty ny rareko amintsika dia mba samy ela velona atsika mba hitan'izy io za tsy ho fahatiaingana nareo koa mba ela velona dia hitana zany fahatsaran'Andriamanitra zany a tsy ho ela araka izay fandaminan'ny tompo azy za tsy hitena eo raha pitso na afaka pitso fa Andriamanitra malala zay fotoana izay dia izay ny famitinana amin'ny resaka firenena dia anjarantsika no miazona tazona ny finoana satria fiera mihitsy zany tsika fiery-daitra raha mahita ny hoe io ny lehibe atsika mitondra ny tany sy ny fanjakana hoe tehaka mafy voninahitra ny tompo zaho sy anao eo anilany eo misy hira zay zaho sy anao izy eo anilany eo zay hira zay misy tonkira zay izahoko ho eo anilanao dia tsy maintsy rehefa io ny lehibe dia ianao koa anilany lehibe eo voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka andro mpifaliana zany efa tsy misy ranomaso tsony tsy misy be mitomany tsony zany am'zany fa dia efa fifaliana fa mpijery fotsiny tonga dia efa mifaly ahitako anao dia efa mahafaly ahy
Tsisy motomototra mihitsy fa ve vao fahitako anao rahalahy dia fa faly ah. Fahitako anao ray aman-dreny dia fa mahafalifaly ah. Ya, fahitako anao raha vavy dia fa mahafaly ah. Inona mahafaly anao? Dia faly tsotr'izao fotsiny ah e. Aza rarana fa faly ah. Dia zay ilay fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra zany. Ny faharoa dia hitantsika omaly a fa nyresaka betsika hoe velona amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Manahoana zany hoe mivelona amin'ny fahatsaran'Andriamanitra izany? Dia hitantsika fa nizara telo miavaka tsara ilay izy. Anankiray voalohany ozy izy ny famantarana izay efa ao anatiny nataon'i Jehovah tamintsika. Jehovah zany a dia miasa amintsika vahoakany izy. Amin'ny alalan'ny zavatra eo apela tanantsika. Tsisy mouvement fa zavatra eo apela tanantsika no isan'Andriamanitra. Dia zavatra eo apela tanantsika io zany nitahian'Andriamanitra antsika. Zavatra telo nresana atao anatin'izay. Asehon'Andriamanitra, niporofon''Andriamanitra tamin'ny Mosesy izany. Dia nisy nandalo ireo loza 10. Sahana moa hoe taony moka, taony boketra, taony rano mivadika rà, taony aizipito, taony lalitra. Inona moa ny tena kodin'ilay lalitra teo? Ya. Iny zany ilay fitokonana iny, fimonomononana iny. Nresahana maly avokoa zany rehetra izany. Fa tao anatin'izay no nahita tsika fa io Andriamanitra io zany dia izao mijery ny mpanompo ny mandrakariva izy. Ary zay ilay hoe mivelona amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Mahatsapy ianao zany ninninona zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia misy antony avokoa. Ary ho an'ny fiangonantsika ity zany a dia nresahana hoe lalàna anankitelo no itondran'Andriamanitra satria voalohany lalàn'ny Mosesy. Inona moa ny lalàn'ny Mosesy? Namoaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta zany. Zany hoe namoaka ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta tany amin'ny alalan'ny bokin'ny Apokalipsy. Ny faharoa dia lalan'ny Davida. Efa hiditra amin'io tsika. Amen. Ndao ane mba jerevana kely ilay toko sy andininy omaly fa tsy mivakiana. Efesianina toko faefatra. Efesianina toko faefatra dia andininy fa 1:12. Misy filaharana zany akao. Jerevo tsara fa io filaharana io dia tsy afaka fa dia tsy maintsy ataon'i Jehovah amin'io mihitsy. Efesianina toko faefatra takeo iny. Toko faefatra dia andininy 1:12. Ndao nefa vakiantsika kely. Efesianina toko faefatra dia andininy fa 1:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy nanome ny sasany voalohany. Inona voalohany? Apôstôly. Any hoe efa hita amin'ny fiangonantsika sansa mbola tsy hita. Fa eo zany. Ary ny sasany mpaminany. Faharoa zay. Efa akeo sa tsy akeo? Ary ny sasany evangelistra. Efa eo a. Ary ny sasany mpiandry sy mpampianatra. Efa eo koa zany. Ho fanataterana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanomponany amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoanany tenan'ny Kristy. Raha jerevantsika zany reo dia fa hita amin'ny fiangonantsika reo. Tanteraka amin'ny fiangonantsika reo. Alleloia. Fa misy filaharan'izay ihany, misy tenan'Andriamanitra zay tena mampilahatra an'izy io. Andao hoe mba jerevana kely zany a. Misy filaharana fa tena lahatra misy Korintianina voalohany toko fa 12. Andininy 17 andao jerevantsika. Sorabetsaka. Korintianina voalohany toko fa 12 dia andininy 17. Ary ianareo no tenan'i Kristy ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjarany avy. Ary Andriamanitra efa nanendra sasany eo amin'ny fiangonana voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra. Manaraka izany dia fahagagana hoety dia fanomezam-pahasoavana hoety masitrana. Dia manaraka izay fanampiana. Efa amintsika zany efa nanao fanampiana tsika. Taroko tsara atao amin'ny fobe atao. Olona ray ohatra mibata vary gony ray a. Miaraka tamin'ny menaka, miaraka tamin'ny savony.
araka tamin'ny vola tao amin'ny fobe tao zany fanampiana ary ny olona ragaga mihitsy hoe avena apokalipsy mba manao fanampiana tahaka an'izao zany hoe aorianany fanampiana zany dia tonga amin'izay ninona fa vo mafy fitondrana aorianany fitondrana vao io le fiteny samy hafa tsy fantatra izy nantany hoe maninona moa sika tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra mihitsy aninona tsika apokalipsy tsy mety miteny amin'ny teny fantatra zany hoe tsisy fanamasina zany non angano conditionnel loatra zany fanamasina angano fanamasina nga tsy maintsy miteny tsy maintsy miteny amin'ny teny tsy fantatra ka le teny tsy fantatra koa nefa raharaha be ene misy fo mivavaka tonga dia fa asara papapapapapapasara ablolololololo masirete asirasy mantekatra basi ablo metsiky ny rano biso metsiky ny rano ihany ny fantatra tsisy mpandika teny a dia tsy fantatra hoe inona zany inona ny dikan'le metsiky ny rano tsisy malala fa ny mahatonga antsika apokalipsy zany manaraka an'io filaharana io zany hoe fanampiana dia inona amin'izay zany no avy eo ho tonga amin'izay ny fitondrana satria efa nanao an'izany fanampiana zany isika aorianany fanampiana zany dia fa sarababa daholo amin'izay arosorodrogmesriso alolololoya fa izy aoriana zany fa raha mbola zao zany na teny amin'ny teny tsy fantatra raha zany ianao mbola tsy afaka satria aorianany inona zany vao fiteny tsy fantatra io aorianany fitondrana e dia ozy ny afatra omaly zany amin'le velona amin'ny fahatsarandriamanitra mifanompo amin'ny fanomeza pasoavana zany hoe itsika zany mifanompo amin'ny fanomeza pasoavana zay men'andriamanitra atsika inona fanomeza pasoavana men'andriamanitra atsika dia samy manontany tena fa tsika reo zany araka le korintiana hoe tsy latsaka ny amin'ny fanomezam-pasoavana tsika naray azy no mena fanomezam-pasoavana itsika rehetra asivitehika mafy voninahitry ny tompo e dia izay fanomezam-pasoavana zay no hoe tsika manompo io zao zany samy ampiasa ny fanomezam-pasoavana dia ho vita le fiangonana faran'izay ngeza be eto amin'ity toerana ity le voninahitra le fanjaka ny fanjaka fa ao anatin'ny fifanompona zay nyresahan'ny ray aman-dren'le olona omaly no misy koa ny ratsy-saina samy apokalipsia fa ratsy-saina ary io gravy be mieritreritra anazy misy zavatra nylatsako ny folo be zao avy teo dia mety misy ratsy-saina amin'ireny io moa zany fisarahana koa io ny zavatra misy amin'ity fiangonantsika ty a tsy miseho azy fa Andriamanitra mihitsy no mandefa azy dia mizara roa foana ho an'izay hiaran'ly zany raha vao tsy mahay dia lasa katsaka anaty lapoaly dia maninona pitika dia ho an'izay anankiray indray lasa faly indray mahita an'le fahavoazana izy dangereux a fahavoazana ity ianao vao mifaly mahita ny fahavoazana ity dia fananinona zay aminao fanampamsa zany e mpamsa mihitsy isy hevitra tsy faly ianao mahita ny fahavoazana izy le namanao asa koa zay fa tsy raha vao fanan'Andriamanitra tsy izay mihitsy fanan'Andriamanitra ka zany hoe fisarana le izy efa milatsaka amin'ny fiangonana zany fa maneran-tany mihitsy io zavatra milatsaka io ary raha vao tsy maintsika tonga dia fa jugement l'apparence ka fa Jehova mandatsaka ny ao fa mifahendrena mangina dia maninona mandana vava fadikanina dia miakohaka maninona miakohaka mivavaka dia alao Andriamanitra hiasa fa hain'Andriamanitra indray no manovana io fanapahan-kevitra zay efa nalatsany amin'ity fiangonantsika ty zay le fahaizana manaiky zay tsy mora zany manaiky an'izany a fa raha vao tsy maintsika dia tafalatsaka ozany tanora la hiarany raha vao tsy mahay tafavoaka fa le akilany lasa naninona ny faly amin'ny fahafoazana izy fahafoazana namanao faly ava mory fa tsy izay tsika fiangonana e fa tsika fiangonana zany fampitotro am-bavaka fampitondra zay mavesatra ary zay mahatonga ny hoe piray fana tenana fa tsy piray fana intainana fanina tenana hitantsika omaly zany conclusion omaly dia hoe andao hifanompo amin'ny fanomezam-pasoavana atsika amen alleloia misy teraka tany be felatanana dia ianao zany tsy avy any be felatanana anao dia fa inona anjaranao foana be felatanana iny e misy teraka tany be fe la tongotra
dia tonga eto ny ambody roatra mifankaty satria teraka avy any befela tongotra ireo mandeha foana ireo na ho any ampitany ranomasina ary lasa aza dionareo ambody roatra za rehefa ampitany ranomasina ia satria itsika teraka tany befela tongotra andeha avao asaina mijanona fa ehe ahoana ho any atamatavy ehe za tsy maintsy tonga any na inkidona na inkiantra akory zany fianarana efa naka permission za tsy maintsy tonga tamatavy za reny teraka tamy befela tongotra reny mandeha reny zay le fanompo amin'ny famezam-pahasoavana ka misy indray teraka ambany talapetraka teraka sy famezatsindry fa io teraka tamy balapetraka talapetraka dia maninona foana izy mitobokany mety aminazy aketo za aketo za zakidikitena fa za aketo dia akeo izy teraka taiza izy zay mbany talapetraka zay tsy azonao hoe forcenao befela tongotra any tsy mety iny ake fo iny reny le mpiandry tanàna reny ilaina ny mpiandry tanàna reny ena tonga ny malagasy io hoe rehefa amin'ny anina reny le amin'ny any ambanimbany voatra reny dia rehefa le anina reny inona moa filazanzalahy reny fa alala mpiandry fasy reny le mpiandry tanàna reny raha vao tsy misy an'ireny mangina ny tanàna ty zay le fanomezam-pahasoavana ka ilaina zany tsika mifanompo amin'ny fanomezam-pahasoavana androany zany tsika amin'ity fotoana ity nanoizana azy dia misy loha hevitra indray sika zao ilay loha hevitra zay hojerevantsika indray ao anatin'ity fanoizana ny fotoana ity izany misy loha hevitra goavana zay horesahany amintsika indray fa efa eo amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra isika fiangonana efa eo amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra eriko farany fiangonana efa eo amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra ndao itehaka mafy voninahitra ny tompo fa dia zay zany inona moa ny antony resahana an'izany ao anatin'ity loha hevitra ty zany hoe itsika zany nandeha tanatin'ny fotoana lava zay dia efa tonga eo amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra tsika tro mbola tsy sapanao hoe dia ahoana efa tonga amin'izany ve efa tonga amin'izany tsika ahoana ny resahany soratra masina zao no resahan'ny ten'Andriamanitra alohan'ny tena jerevantsika n'ilay ao amin'ny soratra masina zay manambarana zay atao amin'ny Korintianina faharoa ato fa jerevantsika kely aloha Samuela voalohany bokin'ny Samuela voalohany dia toko faharoa dia andininy fatelopolo Samuela voalohany toko faharoa dia andininy fatelopolo zao ny vaky ny teny Samuela voalohany toko faharoa dia andininy fatelopolo rehefa hita dia vakentsika aminaran'i Jesosy ao ve tsika ohatrany tsy ao ao tsara ve ao ary isa roa telo vakentsika aminaran'i Jesosy koa izany koa no anaovan'i Jehovah Andriamanitra ny Israely hoe efa voalaza tokoa fa ny taranakao sy ny taranadrainao no andeha eo anatrehako mandrakizay fa ankehitriny kosa ho Jehovah sanatria izany fa izay manome voninahitra no omeko voninahitra ary izay manamavo no hafa baraka zany hoe raha jerevantsika zany dia fiangonana eo amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra raha vao miresaka zany Jehovah dia resaka fifanomezam-boninahitra tao anatin'ny fotoana lava tsika nanome voninahitra ny Jehovah teto alleloia tao anatin'ny fotoana lava tsika no niteny tamintsika Jehovah niaritra ny mafy na fo ny asa na vela ny varotra tsy hoe tsika malaina fa na vela zany ho fanomezam-boninahitra ny eo Andriamanitra eo noho izany hitan'io androany izy miteny hoe zay nanome voninahitra dia omeko voninahitra efa tonga aminao zany voninahitra Andriamanitra io efa iainantsika voninahitra Andriamanitra io efa aminao io voninahitra Andriamanitra io alleloia tsy nanamavo an'Andriamanitra tsika nanao zay fomba rehetrarehetra teto tao anatin'ny hery sy ny tanjaka
ny vola zay nananantsika. Misy amintsika ireo mipetraka faran'izay lavitra be mihitsy fa tonga eto. Aleloia. Misy amintsika ireo rehefa tena hoe any tokantrano any efa mafy mihitsy ny alany eo amin'ny fanambadinany eo tonga eto. Zany ne le fanomeza amboninahitra n'Andriamanitra e. Dia mazava be zany ety ampamaranana ny metsiky ny rano fa fiangonana efa eo amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra. Asovitehaka mafy ho an'ny tompo e. Satria nanome voninahitra n'io Jehova io dia izay nanome voninahitra ao izy dia omeko voninahitra ihany koa e. Zao sianao izay tsy hoe tsy manan-katao fa manana atao mihitsy tsika. Fa io ny resahan'Andriamanitra io. Dia ahoana ny filazany azy ety amin'ny Korintianina 2 amin'izay no tena hitondrantsika an'izay fanazavana izay. Fiangonana eo amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra. Korintianina 2 dia ny toko 1. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Korintianina 2 dia ny toko 1 dia ny andininy 12. Fa izao no ataonay ho voninahitray. Ny fieritreretanay no vavolombelona. Fa tamin'ny fahamasinana sy ny fahadiovam-po avy amin'Andriamanitra. Tsy tamin'ny fahendren'ny nofo fa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra no nitondranay tena teo amin'izao tontolo izao maika fa teo aminareo. Zany hoe raha jerevantsika izany tenin'Andriamanitra zany fa izao no ataonay ozy voninahitray ho vavolombelona eo aminareo fa tamin'ny fahamasinana sy ny fahadiovam-po avy tamin'Andriamanitra no andehananay. Tsy fahendrena ara-nofo zany nandehanantsika teto fa raha fahendrena ara-nofo izao tsisy nahita ny voninahitran'Andriamanitra zany tsika raha fahendrena ara-nofo. Fa noho izay fahamasinana avy amin'Andriamanitra zay, noho izay tolotsaina avy amin'Andriamanitra zay no nitaona ny mpanompony ka naniraka mandehana makany antsinanana any andeha fa efatra mimetsiky ny rano dia tonga teto. Tsy fahendren'ny nofo fa ozy izy hoe fa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fahasoavan'Andriamanitra zany no mahatonga ny voninahitran'Andriamanitra mitoetra amiko, mitoetra aminao, mitoetra amintsika. Andao hitehaka mafy tsika voninahitra ny tompo. Zay le fahasoavana. Ahoana le fahasoavana? Le fahasoavana dia izao mazava be zany ry fiangonana malala. Fa na ny patron antsika ary ny hidiny vavany rehefa niteny hoe za 14 andro tsy hiasa. Nataony soniny taratasinao dia tonga eto e. Tao tsika hitehaka mafy voninahitra ny tompo. Hatramin'izay ianao tsy nahazo permission. Raha vao tsy eo anao dia fa ahoaiza ndray andro. Fa tamin'ity ianao 14 jours nataonao. Zany tsy fahendren'olombelona zany. Fa fahasoavan'Andriamanitra no nataony amintsika zany. Me voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja. Dia izay fahasoavan'Andriamanitra zay no namonjeny antsika. Hitantsika tsara tao anatin'ny fotoana lava. Na rary mivezivezy teo, vezivezy nakary nakaty ary misy tamintsika rehefa lotika mihitsy hoe ry pasteur ve dia tsy mba hijery an'io fotsiny fa jere mananiany anazy eo. Anininy tokoa. Ay matao pasteur, ay mataonao izy ngirakaraham be mataonao. Ady manatona ihany izy. Tena sehon'Andriamanitra mivoninany e. Voninahitra le mpanjaka fa fahasoavana goavana zany. Firy tamintsika dia nisy tena nanaiky mihitsy moa tao. Tena mafinareo apokalypsy reo izy le fedevolo. Mafinareo izy izy. Inona mamafy anay? Le Jesosy ivavahanareo izy mafy be Jesosy ivavahanareo io. Me voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka. Fa zay le fahasoavana lehibe izay napetraka Andriamanitra ho amintsika. Ary io ilay voninahitr'Andriamanitra izay napetrany amintsika io. Io fa tsy tsoahany io. Aleluia, tsy tsoahany io. Raha tsy hoe efa nidiran-doza angambo ianao ny anatsoahany io fa tsy tsoahan'Andriamanitra io. Satria nahoana? Zao no nataony. Romana toko 9. Aveverenantsika ny andiny 17 amin'io. Korintianina 2 ty fa rehefa kely ty Romana toko 9 ty. Romana toko 9 dia ny andiny 1. Mamadika kely baiboly tsika ambadika ao dia Romana toko 9 andiny 20. Ary amin'izany
dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny ataova mafy ao amin'iza mozy ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalan'ny fanahanaina no nafaka ay tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Asivitehaka mafy voninahitra ny tompo. Izany hoe le voninahitr'Andriamanitra sy le fahasoavana nomeny antsika zany dia tsy hitsoahan'Andriamanitra iny raha mbola ao, raha mbola velona antsika, raha mbola manopo, raha mbola miaina ary raha mbola manohy dia tsy lalan'Andriamanitra zany zavatra zany amintsika menakavy. Amen. Io no nataony io ary amin'izany dia tsy misy fanameloana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Hitan'Andriamanitra antsika izay mikely aina teto. Ary mbola nampeny tsy misy marobaka zay izy eo am-pelantanana. Zany hoe na matsiky mafy be ianao zany ka raha mbola eo am-pelantanana Jehovah tsisy marobaka zany. Raha tsy hoe misaoty angamby ianao. Saotisaoty joli tonga ry, saotisaoty joli tonga ry. Raha tsy hoe misaoty angamby. Hita be mampisaoty inona avy mampisaoty? Maro mampisaoty amin'ny lalana izay andalantsika te. Fa ny fantatro dia izao fiangonana efa eo amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra antsika io. Alleloia. Ny fantatro zany dia izay fiangonana efa eo amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra antsika. Lehibe zany teny izay omen'Andriamanitra ao antsika izany. Raha firerantsika ilay Korintianina tao dia amin'ny 7:10 dia ozy izy hoe fa tsy nanoratra teny hafa aminareo zahay afa-tsy izay vakianareo na izay fantatrareo. Ary manantena fa mbola ho fantatrareo ihany hatramin'ny farany aza. Toy ny efa fantatrareo ihany fa voninahitrareo izahay dia tahaka anareo kosa voninahitray amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Mifanompo amin'ny fifanomezam-boninahitra. Izany hoe resahan'ny Paoly apôstôly zany fa ianareo ozy izy fahitana ianareo miorina tsara, fahitana ianareo vita fihavana tamin'Andriamanitra, fahitana ianareo miakatra ny fiainam-panahy, manomboka tapabolana lasa zay miakatra ny fiainam-panahy, manomboka tsy kivikivitsony, manomboka tsy mitomatomany intsony, manomboka misokatra ny tare, manomboka mafinaritra ny tare, manomboka misy voninahitr'Andriamanitra ny tare. Teo miketrana be ohatran'ireninna rehefa zao fa misy voninahitr'Andriamanitra. Efa famindra-piratana. Jery anareo tena mandimandina tsara. Tena mahita anareo nareo tsy mahita fa za mahita anareo fa tena mandimandina tsara mihitsy. Misy famindra-piratana voninahitr'Andriamanitra. Alleloia. Dia ozy Paoly apôstôly ny fahitana ianareo ozy izy dia zao toy ny efa fantatrareo ihany fa voninahitrareo izahay. Fa tahaka ny anareo kosa no voninahitray amin'ny andro Jesosy tompontsika. Zany hoe raha ho avy zany ny tompo. Ianareo mahita anay, izay koa mahita anareo. Alleloia. Dia raha ho avy ny tompo zany fifaliana tsy misy tahaka an'izany. Ny fahitana itsika fity mifamaly zany, ny apôstôly resaka an'izany. Fifaliana ho anay no mahita anareo mahery. Fifaliana ho anay no mahita anareo sitrana. Fifaliana ho anay no mahita anareo ny tahian'Andriamanitra. Nisy tamintsika zao ny tahian'Andriamanitra goavana mihitsy. Tena goavana zany fitahiana zany. Tena meo papana fa meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Tao anatin'ity fotoana ity. Tonga dia fa tiany anjaranao rapasy, okeo makasitraka. Ary anjaran'ny lolanao ribera, mbola ho avy ozy izy rapitso zany ho avy lado ozy. Fa fitahiana tsy takatra ny saina nataon'Andriamanitra amintsika ao anatin'izao miantsika ny rano zao. Za tsy teny hoe inona fa goavana fotsiny ilay izy. Tentana hatrany any amin'ny 300 millions any. Azo sika fiangonana keto. Amintsika ao. Za tsy teny hoe manjary rehefa avy eo maso tonga dia ranao maso izy zany, izy ilay bandy, izy ilay sipa. Tsy teneniko fa dia fa narotsaka Jehovah tany ny fitahiana ary tsy maintsy ho aminao koa, ho amintsika, ho amiko, ho aminao, ho amintsika.
Ty isaorana ny tompo sokafan'Andriamanitra tao anatin'izao mihetsika ny rano zao hoe. Fiangonana efa eo amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra. Nopory Jehova zany fa tsy nandeha ho azy, fa nisoniavin' Jehova mihitsy, nombany Jehova mihitsy hoe izao ny lalana hitondran'Andriamanitra atsika. Dia io ilay izy. Mifanompo amin'ny fifanomezam-pahasoavana. Tsy hoe ny ray aman-dray pastera Mahiolina tsy misy fifanomezam-pahasoavana, fa zay ilay mifanompo amin'ny fanomeza-pahasoavana dia nomen'Andriamanitra zarazaraina samihafa dia nasiany zany mihetsika ny rano zany, nasiany ny fandarana maro samihafa nalefany avoakany zany dia ho fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra dia miara-miasa dia lasa mahery ny fiangonan'Andriamanitra. Ary zay no nyresahana amin'ity tenin'Andriamanitra ity, ho fampandrosoana ny fiangonana ozy izy, ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra, ho fampandrosoana ny fiangonana. Izay no resahan'i Paoly apôstôly eo amin'izay fifanomezam-boninahitra zany. Lehibe ny fitiavan'Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany fa nisy tamintsika ireo koa hatramin'izay. Tena tsy nahatoky an'ilay fahasafanafana io. Fa izy indray nefa manao délivrance amin'izao fotoana izao. Zao zany vao tena manaiky tena rehefa nanandrana. Vao nanondro tonga dia nietsika ilay devoly. Ary mety ilay izy. Hatramin'izay zany nieritreritra hoe tsy mety ilay izy. Fa rehefa nampiatra izy tonga dia nety. Niantso amin'izay pastera. Misy devoly mihetsika nety fa natao tondroko izy izy. Tondronao? Ia. Tsy tonga dia atao avy any wako. Io raha vao mihetsika eo anoloanao dia tsy maintsy miala io. Ka izy ato ane pastera ohatran masika be io na masika be tovy amin'ny ohatran nen'olona Norbert, olona faran'izay ngeza be, farany maventy be, amin'ny maha-olombelona anao hoe tonga dia batany, fa izy ny azakazaka avy any, tonga dia tsy anana ny razanak'ondry, ny razanak'ondry mahatatsaka ny herinandro, tonga dia naninona? Nalemy ohatry ny anany. Ianao amin'izay mizesta be, izy nareo virinareo nao kao. Tamin'izaho tany Marovoa izay ny any ray aman-dreny lasa président fiangonana, fa zany sady avo be koa zany. Fofoy. Tondrona. Ianaran'i Jesosy mahatampisanany, vao ny tondrona niakatra. Izy efa lava be iny dia niakatra, ty tongotra ty niakatra. Jerevako ohatran'izao, niakatra. Tsy mbola nahita zavatra kara ty aho. Oka zay fiakarana ho. Izy efa niavo beko efa tena niakatra. Janony eo ampovoany eo. Gaga le olona fa ahoana io za koa gaga hoako. Tsy mbola ny délivrance ohatran'ny ty fa tonga dia fa ohatran'ny hoe misy zavatra zany eo fa izy miantona eo. Izy efa sady ngeza be Ianaran'i Jesosy matapy-seranao tonga dia fa midina nareo. Midina amin'anaran'i Jesosy matapy-seranao. Midina moramora indray ohatran'ny essentiel ireny dia milatsaka. Délivrena tao tonga dia miteny arabo zay. Tsy saiko zany ho fa amin'ny anaran'i Jesosy matapy-seranao maleminareo. Tonga dia fana. Nalemy izy, tsy saiko teny araboko. Misy anankiray faharoa indray, ary ty ny tena grave be. Izy tondrona iny miangeza le maso. Miangeza le maso. Safoko le maso. Miangeza, masoko ngeza. Fa izy vao mitatra ohatran'izao miangeza. Io zay mantsy ilay namako. Mba hitanareo hoe ty maso ngeza be ty. Hitanay ozy izy io. Oka za izy ngeza tsony. Fa ozy be. Dia tsy fantatro hoe fanahany iny no miangeza io. Fa oka zay ho amin'ny anaran'i Jesosy matapy-seranao asa reny le fandrovam-maso reny. Tonga dia any midoboka any. Ary ny tena grave indrindra nefa tato amintsika tato hoe. Ino zay pastera ny mandro tsara iny zao Antsoy. Nisy vehivavy anankiray atao Antananarivo tao. Sara mbola misy matsiaro reto vao Antananarivo reto. Rehefa natao délivrance taty izy ty lalana katy Ambomangakely ty. Dia misy fiakarana zay dia midina. Kianja moa. Kianjo. Natao délivrance atao vehivavy. Fa izy natao délivrance tonga dia mivadika biby lava. Dia mivadika biby lava. Soka daholo ny miaramila rehetrarehetra ny diakona sy ny olona. Pastera sisa tavelako. Asa ny olona bazay ngafa tonga dia fa any varavarana any. Ela. Sisy tsony. Vadin'ilay vehivavy tonga dia fa andeha hitsoka. Aza mitsoka anao zomatsy pastera. Eo zany pastera hoe ahoana ty. Ankaloha rano malaky rano.
tonga ny rano amin'ny anarana Jesosy maty amin'ny sakilerinandro verina vehivavy ray tato amin'ny fiangonantsika zany e alleloia fony délivré tonga dia nihetsiketsika daholo le sary amin'ny rindrina tsaktsaktsaktsaka miretsiketsika daholo raha za koa aloha zany natahotra ihany aho tonga dia nihetsiketsika daholo gagelahy inona ary ty fa dia isaorana ny tompo fa sitrana ny soamatsara zany vehivavy zany afaka soamatsara zany any iny pastera mbola any fa tato amin'ny fiangonantsika zany dia ozy hoe Jesosy raha za aloha tamin'ny plasy mety nitsoka koa zany le voninahitra ny tompo fiangonana eo amin'ny voninahitra ao amin'ny voninahitra alleloia nasehon'Andriamanitra amintsika porofon'Andriamanitra ao amintsika ary indrindra hitatsika teto zany ao anatin'izao lalana tonan'Andriamanitra antsika zao tiako ianao zany hitan'izany voninahitr'Andriamanitra zany ary efa hitanao ny voninahitr'Andriamanitra dia izao ny zavatra misy izao no lesan'ny filazantsara ny Lioka filazantsara araka ny Lioka filazantsara araka ny Lioka Lioka toko fahadimy Lioka toko fahadimy rehefa hitanao ny voninahitr'Andriamanitra dia izao atao ny nampahazahoany Jesosy amin'ny Petera razan-dranobe andininy fahavalo ary rehefa hitan'ny Simona Petera izany inona moa hitan'ny Simona Petera eo ambonimbony kely eo andininy fafito ary izy nanatsika namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy dia avy ireny ary nofenony sambo kely roa ka efa saiky niletika io le fitahina meopapana zany ary rehefa hitan'ny Simona Petera izany zay le fiangonana efa eo amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra dia inona zavatra nataon'i Petera dia niakohoka tamin'ny tongotra an' Jesosy izy ka nanao hoe tompoko mela amiko fa olomeloka fa talanjona izy sy izay rehetra teo aminy noho ny habeny hazan-drano zay azo zany hoe rehefa mahita ny voninahitr'Andriamanitra antsika zany a dia voninahitr'Andriamanitra mampiakohaka mampaneri-tena mampiondrika ambany zany hoe matetika rehefa feno zay voninahitr'Andriamanitra zay tsika inona ataotsika mieboebo be tsy misy takanao tsy malala ny Joséphine angala Joséphine ny tena tsara indrindra ato amin'ity tanàna ity raha tsy misy na Joséphine tsy miodina fiangonana io izy mampiodina an'io izy ny mameny vivran pastera izy ny zao izy ny anina zao rehetrarehetra tsy malala azy ianao nahita ny voninahitr'Andriamanitra tsy izay nitondrana azy e fa rehefa nahita ny voninahitr'Andriamanitra zany dia inona fa indrenandrindra lasa ianao mampiakohaka mampanetry tena tsy fantatry ny olona mihitsy ary zany olona resako aminareo zany tsy fantatra anao novinaovina zany hoe nahazo valerana 300 millions any tsy fantatry nareo zany hodadavinareo fa tsy ho hitanareo mihitsy zany ary tsy apozona mihitsy zany tsy ho fantatry nareo novina fa zay zany ny tsara indrindra rehefa niseho ny voninahitr'Andriamanitra inona ny tsara indrindra mandehana mivavaka mikohaka misaotra an'Andriamanitra misaotra anao Andriamanitra fa nasehonao ny voninahitra vao maika zany hifikirana mafimafy amin'ny fanomponana izy ny fanomponan'Andriamanitra dia ho tahaka an'izany koa nareo ambody roatra midera reo ho asehon'ny efa nasehon'Andriamanitra taminareo ny voninahitr'Andriamanitra dia izao vao maika mifikiry ianareo satria tsy hijanony eto Madagasikara fa tsy maintsy hoany ivelany any sika e me voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka tsy fahendrena maha-olombelona zany fa izy Andriamanitra mihitsy ny efa nameny aloha daholo zany dia miomana zany no ataontsika azy efa tonga amin'izay ny lera vao aiza ny roby andesinany aiza ny valizy hoentinany ty valizy efa ratsy be ty zairina amin'ny sisiny ty ve no hoentinany tsy mba le migrisa taritana fotsiny ny revato ireny dia mba migrisa fotsiny le migrisa taritana ohatra zao misy pneu kely reny zany avatarana hoe andeha andafy ianao fenao fa tsy manana le valizy taritana reny dia iny arona kely bazary avy aty Tamatavy iny no entinao any tsy raha be
Tady bezara kely iny hoe hoaiza ho any andafy e araka amin'ity tady bezara kely le fanasiana voandalana etsy atsapanana aty fa le mbasakosy taritina reny atonga dia le grisagrisy fotsiny taritana fotsiny ohatran'izao dia fa hoaizanareo e dia fa isy ho any andafy io e amaraka ianao ka izay zany le zavatra ngeza be izay ho ataon'Andriamanitra ho amintsika tompony hitantsika Andriamanitra voninahitra ho antsika fiatany hatramin'izao ka mandrakizay andaontsika hitsangana anao hira anankiray avy eo ampatrotsoko ray aman-dren'olona Norbert misy hira anankiray ty izay tena mamafinahitra ty hira ty dia mba irahantsika mikalo zay hira zay niza ozy niza amorona mandrakizay mangataka ny koralina mba hovetesitsika mivantana zany vita zay dia ho ampandrosoana ray aman-dreny mino fa ho azontsika ny zavatra zay nampitainy ny tompo amintsika fiangonana ifo amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra ataontsika amin'ny fomba mantolo zany hira zany mba ho famotinantsika ny hafatra manasa anareo koa ampitan-dranomasina mba hiaraka hira aminay ao anatin'izany hira zany niza mangetaeta fiainana mandrakiza nahoana no iandry teren'ny fotoana nahoana no iandry teren'ny fotoana voa ifoy antsoantsony iray antsoantsony iray antsoantsony iray fahaizana rena diplôma fahaizana arena diplôma tsy azahoanana tombonandro iray tsy azahoanana tombonandro iray nahoana ny andry ny fahasalamanoana nahoana no miandry fahasalamanolona vao eritreritra no mandrakizay eritreritra mandrakizay mandrakizay asandratra ho tananao fiadanam-po fantatro fa voavonjy ianao fantatro fa voavonjy ianao raha misy lasa zao dia zao misy razy izao dia zao mbola iaolo zao sy ianao mbola iaolo izao sy ianao hitatsika hitatsika tony masoandro reo marina manaiky ho amarinao reo marinao ho amarinao mahery fo mahery fo zany no tiako andraisanazy zany no tiako andraisanazy efa niady tsara niady tsara manamarika asa manaky asa manaky fa zanakiny iray aho zanakiny iray fifaliana ny andantsany fifaliana ao an-danitsara nao avy amiko anao e nao avy anao tanora mihevitra tompony fotoana mihevitra tompony fotoana misoma amorony mandrakizay misoma amorony mandraky tsy apozina satria vaovao ratsy foana tsy apozina satria vaovao ratsy foana tsy niomana nefa lasa potsy zay tsy niomana nefa lasa potsy izay nizane ambavahoana nizane ambavahoana isan'andro ny famonjeny meny anao isan'andro ny famonjeny omeny anao alanenina miay na dia lavinao foana alanenina miay na dia lavinao tsy hoe tsy foana nalalakory anao tsy hoe tsy naalala asandrato ambony karanao fiadana-po
dia zao mbola iaho izao sy anao vitatsy toy ny masoandro mibali ireo marina mamarina hoe mahery fo zany no tiako andraisany ahy miadinyady tsara nanamarika tantara asa manay fa zanaky ny ray aho fifanina mandanitrao raho avianina fiadanam-po e fiadanam-po fantatry vavovotsy ianao fantatro vavovotsy anao raha misy lasa izao dia zao misy lazy izao dia zao mbola iaho ny zao sy anao mbola iaho ny zao sy anao ho hitatsika hitatsy toy ny masoandro mibalika ny masoandro mibali ireo marina manaiky ho marinonao ireo marina manaiky mamarina mahery fo mahery fo zany no tiako andraisanazy zany no tiako andraisany efa niady tsara miady tsara manamarika tantara asa manay fa zanaky ny ray aho fifaliana fifaliana mandany raha ho avy ianao fifaliana fifaliana mandany trao fifaliana mandany trao fifaliana mandany trao raha reo voninahitra le mpanjaka alompanjaka orakoraka be mandroso ray aman-dreny a voatahin'Andriamanitra ianao eny ary mahazaho toerana amin'ny anaran'ny tompo isaorana manokana ny fandaminan'Andriamanitra mitsangam-bolo raha vao mandeha iniriny tsy le hira no mampitsangam-bolo aho fa za mihitsy no mitsangam-bolo so dia metra-panontaniana eo ampipetrahana andreo hoe ahoana ary no mahatonga niniriny mampitsangam-bolo fa ny mampitsangam-bolo ao anatin'le hira dia zao mahery fozy no mba tiako andraisany ahy niady tsara mba azonao sary an-tsaina ve zany hoe manao ahoana zany mandray mahery fo fa fety be tsy misy ohatran'izany ohatran'ireny tsenana ny bary avy nanao kanina ohatran'io fety be mezinezina ny maroka io fafy manga eran'ny tanàna balina tsy balina lanonana tsy lanonana mbola tsy nisy ohatran'ity hatramin'izay ity amin'izao tontolo zao ara zany rehefa avy nandresy dia manino misy fifaliana be aseho dia izaho sy anao zao lay fanevateva sy fiteny ratsy ary zay moa ny resaka isaray aman-dreny lolona karina teny an-dalana ny aho any mba mahagaga amin'io Andriamanitra io tena titsy lamboto Andriamanitra io dia azo ny kay le tiako teneny reny le maserasera be reny ozy tsy ilainy reny fa le lazain'izao tontolo zao olona adala reny no alainy zay aloha efa adala tany amin'izao tontolo zao alain'Andriamanitra dia rehefa nalainy dia nivolavolana dia zao nataony nampamenatra ny endry fa le endry nanevatevan'ny adala talofa tateoriana le lazain'ny adala ndray namenatra ny endry hoe nareo zao veranga dia lasa mpivava zy tiany Jesosy tiany Jesosy ianao ka tao mafy ny tehaka voninahitra Andriamanitra halleloja dia raha pitso raha le tononkira ny raisina isy fety be any an-danitra andraisany ahy andraisany ianao asivorakoraka be dia zay le mampitsangam-bolo aho hoe roviny zany no tanteraka fa tsy androko zany fa zay le rovinirany TDL hoe ahoana moa izy lanitra moa nytoetana niniriny saina iny hoe tsy maintsy ravo ty tany ity fa ianao kosa ho raisina andova fiainana mandrakizay ro hoe efela ihano a
na niriko zany tsy maintsy ho tonga amin'izany tsika menakavy efa namina nyrija sy olon ray be fa misy olona mbaraky ny nitonikely iny fa efa eo ambavahoana vao iantso anton'Andriamanitra indray efa ta fa misoran'Andriamanitra dia mbola matanjaka mbola ao anatin'ny hery ao anatin'ny fahasalamana ao anatin'izao verinao mahizao anao zao ianao no natsoa ary io fiantson'Andriamanitra io tsy azo ny saina faritana fa misy olona manambola manan-kareny fa ozy Andriamanitra tsy nareo no ilay fa misy olona iverinao manitra fa diranovana fanilikilika fa any Andriamanitra manatsotra ny tanana ary zay le antony mametraka fanontaniana sy mampalahelo any rehefa inona ary ny tena hitiavany ty Andriamanitra ty zaho koa nefa tsy tia fantatra ny antony afaly satria mba iza ny tia tsika tovy mafy ny tehaka voninahitra Andriamanitra halleloja ero zao anatin'ilay fanatitra faharoatsika dia zao mba manasandrana-bavy kely tsara be aloha zay mba iry alefaso le miandry anao miaraka amin'ny feo am-pandresy miaraka amin'ilay original kely hiranareo zany ataona izany ary mbola ho alaina hoentina hitety amin'ny Madagasikara koa raha le hira anankiroa ny le fanjakana tsy azo ampiroroana le atao rapitsony ray dina moa le ray le miomana anomana ny olona itsika hoe tsy maintsy ho tanteraka le fanjakana tsy azo ampiroroana halleloja ay saribety hoe mba mana miaraka amin'ny reto koraly reto santatry ny rahatra zay ty sy ny mbola lehantsika any an-dafy aza mataora tsy fanasitrana nandresy lahatra amty fiangonana ity tsy fagagana no nanosika asio tanana re izotra amty lalana ity tsy vonafaritsy nian-dalana ka hoitain'ireo abolibolo le tanana fafinona fasetrina zay ho fa tsy hosoka asio teako voninahitry'Andriamanitra re tsy fanasitrana nandresy lahatra amty fiangonana ity tsy fagagana no nanosika izotra amty lalana ity
zany le bodoroatra mifankaty rehefa mampara-pepandresy atsimorakoraka be mbola afaka miverina mpandroy manatitra fanatitra raha mbola misy any elana tsiny fa reraky ny voyage ny feony dia somary saorana ny tompo fa mbola miandry ny Jesosy tsika halleloja ny tany kafanam-po be loatra hoe tena miaramira amin'ny original tanteraka ny nofo fa ela no ela ataovy mafy ny tehaka voninahitra Andriamanitra halleloja tsara iniranareo iny ary naiza nitondrana an'iny fa ray aman-dreny lehibe nanaovana an'iny teny ambomanam-bola fa tena nkipy ray aman-dreny lehibe pastera Mayola any amin'ny fadimy taona mimetsika ny rano amin'ny taona ambony izy hitongitsika indray ndora angamba sokafo le any Tamatavy halleloja eto ray aman-dreny lehibe pastera Mayola dia efa manao réservation zay amin'ny fankalazana amin'ny fadimy taona mimetsika ny rano eto Tamatavy dia efa miandry anao zay halleloja hoavy ray aman-dreny lehibe zavatra tiany io tena nikipy izy mba nakafafany hoe na tsy amotsina tokoa ary ny aviavy na tsy misy vary ao atsopotra dia miandry ny Jesosy namana enio fa lasa zay lasa efitsika mijanona eo ty ary zay foana ny any anafarako hoe za zany tsy mba dia mandany andro miasa saina amin'ny imo le resako fa tsy hoe miavona za tsy mitady ny ondrona ny fa ny ondro very ny tadiavy satria natao hoe ondrona ny dia fa natao anaty vala nanao fananinana andeha fa raha ondro very izy mantsy izao zay izy Jesosy no mitovy mandehana amin'ny ondro very amin'inona izy fenao hoe efa malala ny mariny zao dia za ndia hanao récupération anao any dia hiteny inantsony ary no resako anao hiteny Jesosy ray aman-dreny olona matoa amin'ny atsasaky ny herinandro toy izay vareko tsy fihinana ny kisoa efa fantatro fa ny ondro veriny any tadiaviko efa io le vala raha ondrika anao ozy Jesosy dia miainy ny feoko matoa zany ianao tsy nain'ny feon'i Jesosy feon-javatra fa no heninao lany ny fotoana raha iondrona ny rehetrarehetra io dia mbola ho tadiavana fa ny zavatra fantatro raha mbola isan'ny andova fiainana mandrakizay re dia manana ny fomba ny Andriamanitra hitondrana azy miverina eo adedin'ny olona tratra ny tambery-tany mitady ny fomba hiviarenany amin'ny toerana ny aingany satria izy tsy nanaraka amin'ny maro anisaka raha voan'ny tambery-tany izy dia tsy maintsy mitady repera izy ahoana ny atao hiverenana fa tsy isy olona andeha andany andro hitady azy any nakay sara nena tsy misana ho an'lera tamin'izay mbola kely asiana rora dia tamin'izany zany mety fa amin'izao zany tsy mety tsony fa rehefa mipetraka ondry ianao dia ny ondriko meninao izy ary rehefa ao amin'i Jesosy dia ataovy izay andraisana ny be dia be fa aza mandray sombony ho any
fa nalatsaka ny Jodas dia tsy mba nandray ny betsaka fa sombony. Izay ray aman-dreny pastera zao nifanaraka teo. Eto ty akatoko ny famarana ny ty ray aman-dreny. Saorako anao manokana satria dia zay aloha hoe fameza-pahasoavana ataovy mafy ny tehaka voninahitra Andriamanitra. Halleloja. Efa ho 20 andro latsaka teto foana. Mba mena ny ray aman-dreny lehibe ino izy vao nitondra teo raha natsikaritsika. Mba ho amafisina indray hoe ry hava malala ho amin'ny tompo. Zavatra roa fotsiny ny fintina an'iny. Ny fiangonana efa ao amin'ny voninahitra dia tia an'Andriamanitra. Zay ilay mahatonga ilay hoe izay manome voninahitra any manino. Dikan'izany ataovy izay tombon'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatinao. Ary ny anankiray faharoa fitiavana. Izany hoe ampanjakana amintsika ny fitiavana. Fa ny olona ao amin'Andriamanitra izany dia olona manana iny fitiavana. Ary izay ny tenin'i Jesosy mba ho ao amintsika mandrakariva izy. Ary ary amin'ny Jaona 7:19 dia zao mba hitoetra amin'ireo olona ireo ny fitiavana. Satria ao amin'izay Jaona 7:20 izay no miteny hoe fanomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy. Androany aho zao ampanetretena tsy hoe manana misy an'iny le rahala zakilainy ty ary moa vavaka amin'inona raha nabavy diakona Clémentine. Eo amin'ny fifoazana. Fa ela koa ny nanompoka an'Andriamanitra. Fa androany vao nisy olona hoe nidongo ho ampianarina. Za mba mila resaka aminao, inona ho any olonanao veriko misy devolika efa io le efa manavanambana nandraindray vao mahita mitady dia hoe any amin'ireo tondray. Efa saika ny tany izy nareo anao dia firy nareo ny eo. Niditra tamin'inona. Fa tsy izay le izy. Ho ampianarina. Zay ny etaetany. Ary isaorana anareo manokana ihany koa amin'ilay presaka any satria na be resaka kay le bokin'ny Daniel. Le resaka raharaham-pirenena. Fa za miteny aminao io anie zavatra marina e. Daniel zany tany amin'ny 700 taona talohan'ny Kristy dia efa niteny ilay anjeliny resaka io zavatra seho anao zao dia zao ho any aparana io. Fa napetrahany tsara raha geografia ty tany ty izy dia zao firenena fahaefatra ety ambonin'ny tany. Fa taiza teto ambonin'ny tany nisy olo-masina resin'ny tandroka kely eran'izao tontolo zao verena amin'ny raharaham-pifidianana. Tsisy an'izany raha tsy teto. Ny atao hoe olo-masin'ny avondrena dia izay mitandrana ny didin'Andriamanitra tsy mihazona ny filazana an'izy. Fa teto no nisy an'io. Ary naninona le fifidianana no nenjera teo amin'ny atsasaky ny herinandro. Satria teo mihitsy ny resy le olona masina. Ary ara-baiboly zany. Fa raha mbola ady ny fifidianana ka resitsika mbola tsy izany. Fa n'Andriamanitra tamin'ny ary nay Daniel raha ohatra asotranao. Vakina navo Daniel. Nampanavy ny Daniel dia zao nalahelo asy nalahelo anao izy eo mafy ny adin'ireo olo-masin'ireo amin'izany andro zany. Satria le anjely efa niteny tamin'ny tsy amin'izao andronao zao nge naterahano amin'izany fa ao aorianao ny any aparany. Izao tsika ao anatin'ilay famaraparanana ny fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaka fetrandro. Dia izay le loha hevitra. Fiangonana efa eo amin'ny voninahitra. Alleluia. Satria manompo an'Andriamanitra itsika. Alleluia. Ataovy mafy aloha nitehaka voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Fa zao mbola hoentiny eo amin'ny voninahitra. Ataony ho hitan'izao tontolo zao. Fa eto amin'ity firenena malagasy ity ny mazava. Ataovy mafy nitehaka voninahitra Andriamanitra. Dia andao ane tsy valapatra satria efa ampy ny fanazavana teo ato amin'ny Isaia 7:20. Isaia 7:20. Tsy pasoko nefa malama aloha mandrapaitako an'ilay Isaia 7:20 fa mahatsiaro an'ilay teny ray aman-dreny teo misy noto mivoaka. Zavatra tokana fotsiny ny ampidirina ao anatin'ny loha. Na ny olona iaran'ny reny noty reny na itsika dia zao ny fanontaniana mipetraka ao ve Jesosy sa tsy ao. Fa raha ao Jesosy
tsisy fiatraikany aminao reny noty reny. Fa raha vao tsy eo Jesosy, ianao koa raha vao faly amin'ireny dia mazava zany fa izany ao tsy Jesosy ny ao raha faly amin'ny favasa reny le hoe faly avanory. Fa raha vao Jesosy ny ao, Jesosy moa inona? Fitiavana. Fa reny ohatra ny tamin'ny andron'ny Nebokadnezara, raha vao tsy nifanan'Andriamanitra ny ao, satria reny noty reny ohatra ny karazana fampazana anao andavaky ny liona. Fa raha vao tsy Jesosy ny ao, lan'ny liona ianao ina kodin'ny liona, dia voly. Fa raha vao ao Jesosy, mikombona amin'ny vavan'ny liona, satria le dia voly ny fahaly voaloha rehefa misy zavatra ohatran'izany. Ary za tena miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy, raha tsy Jesosy nentsika taty Tamatave fa ela koa ingeny nefa betsaka ingeny filazany ratsy ao anatin'ity mihetsika ny rano ity tamin'ireny taty voaniainga ireny. Fa izoky andro ihany mihitsy no miteny ihany, nalerina fa tany Tamatave aho izy nanaka ny fampianarana nentinao tany. Fa ohatra misy zavatra tsy mandeha dia hoe alaivo le CD nona inona ny resahany. Satria le filazany ratsy ny ainga tany tsy haintsony. Enoy, ary io zoky andro loolona andro mampifaly io ny tena maherezy ianao ray aman-dreny, za efa ela koa ny nahery. Satria nahoana? Fantatro izay inoko, ary za mandra-pafana ny tany sy ny lanitra tsy mialo amin'ilay Jesosy maty ny levina nitsangana araka ny soratra masina. Halleloja. Ary tsy isika mihitsy no hiady hanohatra n'izany ray aman-dreny lehibe pastera Mayol zany. Mandra-pafana ny tany sy ny lanitra zany Andriamanitra latsaka kely zany eo anaty. Tsy za mihitsy no hoe mba manana kely ohatra n'iny dia hanohatra mpamitsito. Fa zao izay mba anjara fanomezam-pahasoavako dia hoeto, fa ny olona ny ratsy saina. Ary zay ny tenin'ny pastera Mayol rehefa nanome fanomezana fakasitrahana Ambodiroatra. Tamin'ny 7 Mai mantsy zay le niaraka teny Ambohimarina, zay le teneniko amintsika hoe tany ano ny resaka taminy hoe ao anatin'ny mihetsika ny rano ihany ray aman-dreny le zao za tsy hikitika ny zavatra ny tenenao fa zao mba somary developena kely le hoe fandresena somary detahena mba ho motivena ny fiangonana nanaovana teny pasoavana firaritsoa hoe mpandresy ianao mpandresitsika. Le fandresena zany mba atao tsapany tsirairay. Iza le mpandresy voalohany, ianao aloha ny mpandresy voalohany, firaritsoa zany. Dia mpandresy ianao, dia mpandresy avy eo tsika menakavo miaraka maninona toly. 7 Mai zany 2022 nameny 5 millions zalam-pandiry eo teny Ambohimarina le nanao mafy ny tehaka voninahitra Andriamanitra. Dia tsotra ny tenin'ny pastera Mayol rehefa nakao amin'ny birao akan'le voly. Or zany re, ny olona dala oatra ozy no mahay makasitraka anareo fa ny endry tsy mahay makasitraka anareo zany. Inona tsony no hazavaina amin'izany? Ianao zany raha vao tsy mahay makasitraka amin'ny metsiky ny rano dia reny le endry. Fariseho reny. Fa ny olona dala oatra azy no mahay makasitraka ny adala oatra azy satria fa adala oatra azy keo taloko. Dia mifampapakasitraka eo. Fa ny endry. Ary ny endry mahita tao. Ary zay moa no teneniko an'ilay olona ratsy fanahy. Za tsy manana fiainana mandrakizay ampanantenana olona. Fa Jesosy ny manana an'izany. Ary za tsy mieritreritra no hanodina olona ho lasa fiangonako. Satria za olona tahin'ny to. Fa nga morona ny miatoka ny fanahin'olona anankiray. Ka raha sanatria ny vava fitiavam-bola. Hoe tia vola dia andao ranga hanangana fiangonana eto satria tiako hanany ampahafolo kareta. Dia mieritreritra ianao fa ivola io any eo amin'ny varavaram-pasana ihany no herin'io e. Dia raha tonga ny andro tokoa hitsarahan'i Jesosy aho hoe le rangaty bevinany noho ny fitiavam-bola dia nanodikodina ondry, nanodikodina fahamarinana. Mba azonao tsara etsaina aiza no misy aho. Avonjy ihany fitiavam-bola. Za milaza aminao amin'ny anarana, efa ela nandresy ny fitiavam-bola. Efa ela nandresy ny fitiavam-bola eo anatin'ny tany. Tsy mirehareha fa eo Andriamanitra io no meko voninahitra. Rehefa nanana an' Jesosy dia nandresy ny fitiavam-bola e. Zay rehetra tafalatsaka amin'ny fitiavam-bola eo izy dia manindrona ny tenany amin'ny alahelo be.
alahelo be zany mitsindrononanao raha vao tavalatsaka amin'io ianao. Azonao tsaratsay zany hoe mitsindrona alahelo be. Tsindrona fanafody tazo ara na sitranao azy. Ohan'ny tazo mafy tany am-piasana dia vao nahita an'ilay serainga. Ohatra ny kitikitiana tonga dia niala ny tazo. Noho ny fatahorako tsindrona. Ianao aza mihetsiketsika fa ianao zany mitsindrona torazoro modina iteko jereva. Za ohatra miporotra fa ndrasokely aloha vetivety fa tena. Ay angakaingana ary ianao e. Aza ela fa mbola maromaro ny aorinanao. Lasa notika. Fa niala niaraka amin'izay ny tazo. Hoe raha mbola atao zany zalahy dia matsindrona teo ah. Natao atsatrinjona. Io ihany ny atahorako fa ny ankoatr'izay tsy matao. Satria ohatra ny lasa an'izay. Iny lavalava kely iny zany itsofoka ny daholo. Ino ahiditra le rony any daholo. Aloha ihany manompo an'Andriamanitra dia hoe sorony ny aretiny. Taovy mafy ny teka voninahitra. Ao amin'ny Isaia 7:7 jerevo tsara ty teny ty a. Ny amin'ny mpanompon'i Jehova izay voatendry hamory sy hamonjy ny Israely sy ninona ozy? Firenena rehetra. Izany hoe, dia jerevo tsara, iza ny atefan'ilay afatra velohany? Miano ary nosy. Ary atongolany ny sofinareo ry firenena lavitra. Ary zay no mahatonga ny bokin'ny Daniel io ana Madagasikara. Satria efa hatramin'ny andron'ny Isaia zany dia zao tsy ny firenena mitambabe any Afrika na Azia na any Amerika ny atefan'ilay afatra fa nini? Le nosy. Inao le lazaina fa firenena lavitra taloha fa efa akaiky ankehitriny. Dia jerevo tsara. Jehova fa niantso hatrany am-boka. Hatry ny fony ambola tao an-kiboneniny fa nakalazaina ny anaraka. Nataony tahaka ny sabatra maranitra ny vava. Ary tao amin'ny aloky ny tana ny nanafenany ahy. Dia mipetraha hoe enao zany toerana. Efa trany. Efa niraisin'Andriamanitra tanana ny momba sy ny momba anao. Teo amin'ny tranonjanona tsipika ianao zao nanafenany ahy. Ary hoy izy tamiko mpanompoka ianao ry Israely eo. Ataovy mafy ny tehaka voninahitra. Dia ahoana nataony? Izay entiko mampiseho ny voninahitro. Fa hoy kosa foana ny sasarako zava-poana sy tsitsitsinona nandaniko ny hery. Kanefa ao amin'ny Jehova ny rary ny tokony ho ahy. Ary ny valiny asako dia ao amin'ny Andriamanitra. Zany antsika amin'ny prinsipa nametsika ny raha. Ny olona mety manana ny fievany sy ny fisainana. Fa hatreto, menatra ho azy teo ny ratsy fanahy. Satria ny antony dia tsotra. Nanana ny fievany sy ny fisainana ny olona. Fa raha mbola Jesosy ny velona ao anatinao, ny anjaranao manaiky fotsiny. Sao ny ray olona misy dia manaraka ny asanao. Ary za miteny antsika voninahitra. Asa mba anisan'ny manome mihetsina ao amin'ny fitondram-piangonana fohy be ao zany. Reo no maso eto anivon'ny fiangonana. Mahita zavatra tsy hitanao reo. Fa za tena miteny amintsika. Raha tsy Andriamanitra ny asa tamin'ireo satria ny tena mitakosokosona amin'ny mpitondra fanjakana. Efa elo fiangonana io ny rava. Fa reo no nampiasain'Andriamanitra ho maso lavitra ho an'ny fiangonana. Mazava ho azy ny santinelina mipetraka amin'ny toerana avo fa mety tsy hitanao no hitany. Fa ny anjaranao manaiky rehefa izay indray nikadokira miainga dia manaraka ny asanao mandindra eo ane. Fa aza mametra-panontaniana akory fa ho azonao ratr'izay. Izay natao hoe fahendrena. Dia amin'ny mahafiangonana apokalipsy antsika. Raha voadona ny tanana dia ny anjara mivava mitsoka. Ianao zany atao fampaherezana. Fa aza atao fanakiviana ny hafa. Fa raha vitantsika zany ao amintsika amin'ny fitiavana.
tena milaza amintsika amin'ny ny alalana fa ao aminao ny fitiavana te zao ianao mahay mampahery ny oralara na bavy ray aman-dreny zay tefa zay sy zavatra mitrangy atao fitaovana ianao fampaherezana ny hafa ary zay ny anton'izao metsika ny rano zao fampaherezana ane zao de lera namana tary le teneniko amintsika hoe natongava nanenjehany amin'ny fotsiny hianatra baiboly onena nahita azy lina izy satria azo nanotaniny a voalohany hoe ahoana ny nevininy fivavahana sabotsy sy alahady sao de mba izy zao malala ny ovinany ahoana ny nevininy fivavahana misy sabotsy de misy alahady sa forsena fotsiny amin'izao hoe sabata any andro fa ny alahady fanina tonga an'io de tsotra nanambady voalohany Abrahama rehefa le tonga ny teny fikasana hoe avy amin'ny ianao no hitahinan'ny firenena rehetra de zao misy vaholan'olombelona menany Agary Abrahama tsy possible niterahako Sara fa alao je olona mba metimety aminao ato no akanao taranaka fa avy amin'ny Agara no nevininy firenena musulmana bouddhiste zay mpivavaka zoma rehetra taranaky Agara taranaka andevo zay ny baiboly fa rehefa tonga ny fataterahan'ny teny fikasana tamin'ny androny Sara de ny taranaky ny teny tompon'ny teny fikasana de mivavaka amin'ny andro sabata fa rehefa antitra indray Abrahama satria Abrahama koa lehilahy lehibe tsy mahay miaina nanambady indray baiboly aragaka rehefa nanambady indray Abrahama andao jereo ny Genesis 25 so de verinao mampiresaka hoe ty idiranangano amin'nylazay ny any le rangahy io mifara fa eritrereto fa rehefa amin'ny baiboly nefa gaga de mametra koa fanontany andao vakina ny Genesis 5:20 fa gaga ho amin'ny baiboly de jereo amin'izay le Genesis 5:20 de ho azonao ny tiako lazaina Genesis 5:20 voalohany zao ny soramandro ny nanambadiny Abrahama ny ketora sy ny taranany avy taminy ary ny nafatesany Abrahama sy ny nandevenany zanany azy de jereo amin'izay eo amin'le toko voalohany tiako hoe gaga amin'ny baiboly ary Abrahama napakabady ahoana indray izy gaga zany ny baiboly efa amin'izao 100 taona mahery zao veraka tena ny zavatra ane rehefa misy indray zay de mahagagy ary Abrahama napakabady indray ketora no anarany de niteraka ny Zimrana Joksana sy Medana any amin'le izy efa antitra be zany mbola koto reo zaza kely reo ny olona tsy nahita de mieritreritra hoe papi bonjour papi mbola izy reo ko ny baiboly rehefa nafagaga mihitsy hoe le rangaty tena antitra vao be ny tanora raha ve izy ty sahoana de jereo tsara apetraka amin'izay le nevininy andro alahady ny taranaky Agara nametraka hoe nenay azoma ny taranaky Sara sabata ary io ketora io koa ny teny hoe nenay alahady satria ny antony sarotra ho an'ny olona ny ekohaka eo anoloan'ny andro ivavahany raha vava satria izy tsy netrehitra hoe any Jehovah ny sabata fa miferitrereta hoe aniza ny andro sabata any Sara sy ny zanany ary Agara koa tonga de niteniny antsika zoma de ozy ny baiboly na iza naizy nanorona telo amin'ny anarako de aiza ozy fa mieritreritra moa ianao fa ny musulman mivavaka zoma tsy amin'ny anarany Jehovah ihany no ivavahany fa mifetsony azy ialahy ary ny ivavahany taranaky izy ty ketora koa
Jehova ihany ny vavahany fa zao ny anazy iny alahady. Satria nahoana? Samy taranak'i Abrahama. Azonao amin'izay teny identifien'Andriamanitra hoe na iza ingonan'ny olona amin'ny anarako, io ampivoan'io ny anahy. Dia nomeko azy ny sabata ozy ho famantarana eo amiko sy eo aminy. Ezekela 2:1-2 zany. Dia nomeko azy ny didiko mahavelona ny olona manaraka zany, ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana eo amiko sy eo aminy. Fa izao Jehova ny maninona? Manamasina azy. Tsy ansara zany ny sabata, fa ny Jehova ny sabata. Tenao raha mbola taranak'Ketory, tsy maintsy alahady ny vavahanao, tsy mety aminao ny sabata. Dia zao no lazain'ny Hebreo 2:1-4 dia amin'ny 7 hoe dia nametra andro raindray izy. Fa zay rehetra naheno an'izany ka rehefa tsy nino izany hoe sabata amin'ny vavahana dia nametra andro anankiray. Nametra andro anankiray ny musulman, ny antsika rangazoma. Nametra andro anankiray ny taranak'Ketory, ny antsika alahady. Fa ery amin'ny 9:7 dia mazava le Hebreo 2:4, mbola misy ny sabata ho an'ny olon'Andriamanitra. Dia ianao zany mametra fanontaniana olon'Andriamanitra ianao sa tsy, dia rehefa tsisy ianao dia zao, na mivavaka zoma na mivavaka amin'ny andro, ny orona ny odoangaray. Zay ho an'ny nevin'ny sabotsy lahady. Fa samy mihevitra ny tena notaranak'i Abrahama. Alohan'ny nahafatesan'i Abrahama ry amin'ny 2:30 ratsy ny ady raha miara-mipetraka reto izy. Fa tonga dia zao nasainy nandeha ny taranak'Ketory, ndana orony dôly zay azonareo etana dia mandany nareo, fa alao Isaka neto, Isaka ihany ny voatsodrano raha vao miresaka ny Abrahama tsika menaka. Ny tsodrano zany dia ho an'ny fiangonana Apokalipsy. Ao amin'ny Genesis eo zany. Eo amin'ny Genesis 9:20 ao. Ery amin'ny 5:20 ihany fa ery amin'ny faraparany ery. Genesis 5:20 dia amin'ny 9:5 le mivakitsika teo. Dia natolotry Abrahama ny Isaka zay rehetra nananany. Jereo tsara, zay rehetra nananany Abrahama dia nomeny ny Isaka. Fa ny zanak'ireo vady sy ny ranony hafa izay nananany Abrahama dia samy notolorany avy ka nampandehaniny. Dia ny mbola velona izy hiala amin'ny Isaka zanany, hiatsinanana ho any amin'ny tany hiatsinanana. Nakany amin'ny atsinanana. Inona moa ny any atsinanana? Masoandro. Ny akamaroan'ny olona taranak'i Abrahama velona dia mivavaka amin'ny masoandro. Aza adino fa zay ny nevininy atao hoe alahady sanday, andron'inona zany? Nanaraka masoandro reo. Zay no atao hoe sanday, andron'ny masoandro. Fa ny sabata lehilahy sy vehivavy ao an-tranon'Andriamanitra, zay no mahatonga antsika sarahana ohatr'izao, vehivavy sy lehilahy ao an-tranon'Andriamanitra, na lehilahy sy vehivavy. Zay no nanontanian'ilay raha namanatary dia mba resako amintsika. Sao dia tsy malala. Ry Hortense zao nisan'ny tsy malala an'izany. Raha mbola taranak'Ketory ndray dia taraiky ery amin'ilay Alibaba. Fa zao ndray efa ao amin'ny Jesosy Kristy, zanaka ny tean'ny fikasana, ataovy mafy ny tehaka ao amin'naka. Dia ianao raha mbola voatay izany, tsy maintsy hanenjika ny sabatista ianao zaiko. Ndana metsinanana ozy fa aza miaramiaraka amin'ny Isaka. Dia tsy maintsy zany. Dia jereo fa mandraky tiana androany mipetraka foana zany ady amin'ny fiangonana zany. Ary eto ambonin'ny tany tsy misy mivavaka afa-tsy ireo andro telo ireo ihany. Na izy mivavaka zoma rehefa musulmana, na izy sabatista, na izy alahadista.
reo le hoe rona telo amin'ny anarako eo ampovoany a hatramin'ny androny Genesis nefa napetraka Andriamanitra fa eo ampovoany ny plasiny de tady dio a zay keo mantsy ny teneniko tamin'ny lera namana tary ny azo fijalian'i Kristy io koa manana ny nevo-panahiny fa zao samy jiolahy avokoa reo lazaina eo anilan'ireo na ny musulman zany na reo de samy jiolahy tandindon'ny olona eo akaikin'i Jesosy reo jiolahy ny akavia jiolahy ny akavanana satria re amin'ny Jaona 20 zay tonga talohako de jiolahy ozy fa zao zay rehetra manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy de zao possible mbola avoavonjy azy zany hoe nataraiky any amin'ny aladista zany io tanaiky any amin'ny musulman fa manaiky fa zanak'Andriamanitra tokoa Kristy dia avoaka ny ao enao zay ngeny na tonga antsika taloha hoe protestant katolika ianao fanifanekenao tamin'izany fa io Jesosy io dia zanak'Andriamanitra dia natoriny anao ny lalana izao ny lalana nanjarina hita lalana ianao izany fiainana nanjary nanana fiainana ianao nandresin'ny fahafatesana ara-panahy satria ny fiangonana alahato a dia tsotra be zay ny tenenako azy fiangonan'ny maty fanahy reny satria ny atao hoe lakora dia saimbolana fahafatesana fa tsy famonjena Jesosy no nitondra famonjena fa tsy mivataka azo iny Jesosy no nitondra famonjena fa tsy ny vataka-kazo iny no nitondra famonjena fa i Jesosy maty ny fatsihana teo no nitondra famonjena dia reny fiangonana alahady reny mampiasa lakora satria maty ara-panahy fa zao no maty ara-panahy mbola ho velona fa ny maty ara-nofo a tehirizina ry amin'ny fahasandrasana safoloha ingaray nareo moa fiangonana inona fifoazana tonga dia navesatra ny lohany satria manomboka hitan'ny lehilahy korao be izy raha pitsy dia hitenitena ato zany ny fiangonana maty ara-panahy ato daholo zany ny taranaketory izay manao hoe fifoazana ka izay raha mbola matory ararendoa izy japaka koa zay aloha fa manaraka andray ny toyany satria efa nanomboka hitako lasa saina be zay ny japaka andray ianao japaka andray ianao tonga dia azony teo ny tiako resahana ka itsika vahoaka an'Andriamanitra toerana ngeza be zao anao metrahan'Andriamanitra anao zao fa tanytsika taloha fanavoaka tany satria nananaiky an'i Jesosy ho inona zanak'Andriamanitra lay fanekena nataonao fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra natonga an'Andriamanitra hoe tsy avelako itoetra ato amin'ity fiangonana maty fanahy ty zanako ty fa zay rehetra velona ka mino aho izy dia manino tsy ho faty no mandrakizay ianao zany raha vao velona ka mino ny Jesosy io zato isan-jato ny ilazako aminao fa tsy ho faty tsony ianao mandrakizay ary zay le mahatonga amin'ny teny hoe reny ondrina ny reny za tsy mitady an'ireny satria ny antony efa tao anaty valy reny inona tsony ary no lazaiko azy fa ny ondry very ny tadiavina ondra iandro any manao fananina dia hoe taraiky any dia atsovy a tsy matady ondry very a ondrina ania satria nahoana efa io ny vala efa io ny sakafo fa io ny lalamarina dia manao fananina ianao dia taraiky any dia niran'ny Samuel ny very any iny very any iny Samuel raha olona any mijetilisa malala fa vao miala ao zany dia manino dia za mbola hiara ho very aminao any ohatran'ny olona latsakan-drano ihany io raha vao tsy mahay milomano dia sady baibay miveloma ny dikan'le tanako manao efa tsy hoe mahereza akory zao ve tsy mahay milomano ry ary ampivoan-drano ry ianao manaotro zao dia hoe fa sady veloma iny kay nina ihany keo tamin'ny
tamin'izay mbola kely ingena zay ngeny tokeo ty tsy lamboto Andriamanitra fa raha nitoetra anay talohany eny tsy novan'Andriamanitra tatara be fa manova olona Andriamanitra. Ny anay ny fifalianay taloha rehefa mandeha bisy dia ren'ilay mahita olona mandeha reny dia arabaina tapo. Zay velome dia ny mahafinaritra anay ianao ilay miasa saina ery ananiny ery dia anaovanay fana raha iny zao miasa saina any amiko a. Satria ilay olona nanaovana veloma dia ilay manara-maso izary ny faly. Misy olona tsy fantatra ao zany mandeha bisy manao ny toto miarikariky ohatra zao le eo miasa saina izary faly zay anao zany ny fifalianay taloha ianao miasa saina any aminay ny fifaliana indrindra dia mba laivo sara an-tsaina raha izany tsy novan'i Jesosy. Tiako atongavana amin'izany tiantsika Andriamanitra fa tamin'izany zavatra heverinao ho nafinaritra zany nentin'Andriamanitra dia izay ilay lazain'ny olona hoe ilay adala tany amin'izao tontolo izao ary raha vao tsy adala tany amin'izao tontolo izao koa tsy nahita an'izao lalana izao. Fa raha vao mieritreritra hoe ndao todiana ny lasantsika fa tena hoe mahay zavatra ny tompo ary tiantsika. Izay fitiavana antsika izay no nampatsahivana antsika tamin'ilay loha hevitra teo hoe efa eo amin'ny voninahitra ianao satria efa manome voninahitra an'Andriamanitra. Aleloia. Fa mbola hoentiny any amin'ny voninahitra ianao ka ilay voninahitra mandray roa ho tanteraka amin'ny faminaniana. Voninahitra lehibe inge zany fa tsisy teto ambonin'ny tany na iray aza fiangonana afaka ilaza milohan'ny fotoana fa hitondra inona? Hitondra fanjakana. Tsy mbola nisy an'izany afa-tsy ny apokalipsy. Fa zao raha maharitra ao amin'ny Kristy indray ianao dia ary amin'ny Jaona 7:10 ary tiako izy io raha hita amin'ny toerana zay nomena ho ahaka hita amin'ny toerako fahiny. Io toeran'iny efa toeran'inona? Toeram-boninahitra. Aleloia. Izany te ahita an'izany toerana any amin'ny Jesosy zany ary ianao io tsy te ahita toatra ny nandaha mafy mantsy mitorany zalany ho hitanao fa dia efa miteny azay manasanao ary hitsangana antsoantso tsy ho lava ny fotoana androany satria mbola nomana ny sabata. Ianao mihitsy no nasaina amin'izany fanjakana satria efa eo amin'ny voninahitra ary ho any amin'ny voninahitra zany. Makanesy ty aloha ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana. Antsoantso maro rehefa nandany fanasana ny antso azy ireo mba hiara hikorana. Maro rehefa nandefa vitsy no nilaza hoe amaly ny antso no fa fifaliana. Ny antso azy ireo mba hiara hikorana. Maro ireo efa nandeha amaly ny antsony tsy atoy antsoantso ane aho satria mamy loatra ho an'ny arabe. Tsy dia hoe manakolazaina lavo zao fa mba faly todio manokana ny eo akaikinao ianao mihitsy mantsinona saina. Ianao mihitsy nomba nantenaina korambola misy koa ny azo atao.
kiatona ny vavadiny lanitra hanomboka amin'izay ny asaramanitra ireo natsona tsinamaly tavela ivelany izay fa fahoriana sy ato iantsoantso any ao satria mamy loatra ho any miarabe tsy dia hoe manakola zaina lavo zao ianao mihitsy mantsinona sainy ianao mihitsy nomba nantenaina ko raha mbola misy koa ny azo atao dia vavaka ny ray aman-dreny fantenany olona rehetra mankatoerana mba hoterizina Andriamanitra amin'izao lala marina izao ianao angataka mafy amin'ny tompontsika satria izay ileo fiangonana efa eo amin'ny voninahitra zany hoe fiangonana efa manam-boninahitra satria efa manana an' Jesosy fa ny tena zava-dehibe izao mba ho voatahiry amen. Jehovah Andriamanitra raha eo indreto izay tompo izay fiangonana efa eo amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra ianao ilay tompona izay naneo ny voninahitra ihany koa izay manome voninahitra no omeko voninahitra ho ny tenao fa izay manamavo ny anarako no afabaraka ankehitriny ary tompo dia miandrandra ny lanitra izay tompo mivavaka eto amin'izao fotoana izao ny mba hitehirizanao ireto zanakao reto tompo ny hitehirizanao amin'ny anjara fanompona ny anjara fanomezam-pahasoavana ka ampiasa izany fanomezam-pahasoavana izany lehibe loatra tompo ny anaranao ary ny fifidiananao ihany koa satria lay varazana terena novidinao mpamenatra ny endry le fanevateva teny amin'izao tontolo izao novidinao Andriamanitra le adala teny amin'izao tontolo izao mihitsy novidinao ianao ny efa nifidy anay Andriamanitra ray nirina indrindra raha tompo dia ny avita ny asanao tsy vita amin'ny herinay nefa zay nanotanjakay fa ny fanamasonao no efa hidinao aminay tsiray avy ny fanamasonao no efa hitoetra ty aminay tsiray avy ka handeha izay tsy ho reraka hiazakazaka tsy ho sasatra fa dia hitombo hery aty ampandehanana tomp'Andriamanitra ay atoko sy mino zay Andriamanitra raha eo fa ianao lay efa nitarika amin'ny Israely hatramin'ny farany no hitarika an'ilay zanakao reto ihany koa ilay taranaka avy tamin'ny teny fikasana dia ilay taranaka tao amin'ny Saray izany hitandro ny andro fafito zany eny sabata izany meko azy ny sabata ho ny teninao mba famantarana eo amiko sy eo aminy mba ho fatany fa ianao leo Andriamanitra ary izay ho zanakao lasa zanakao vavy manomboka zao ka ho mandrakizay ray masina tsara indrindro tehirizo amin'ny famindramponao izahay ny fantatray Andriamanitra dia ny androso ny fantatray ka na inona midona na inona miantra dia ahita ny fahatsaranao zay ahita n'ilay fiainana mandrakizay zay efa nomanina ho anay tompo satria ho ny teninao na iza mino dia tsy ho fato mandrakizay velona sy mahery tompo ny teninao ianao lay tsy miovako ho maro sy anio ary mandrakizay ray masina tsara indrindro ny zavatra ho avo ny teninao ny anontanio ah mazava nefa ny teninao manao hoe tsy misy marombaka zay ho am-pelatananao
ataovy tafatoetra am-pelatananao mandrakarivo zay ary tsy misy fanamelohana zay ao amin'ny Kristy Jesosy ozy ny teninao zany hoe raha mbola mitoetra ao aminao zahay dia tsy misy fanamelohana fa ianao ny efa maty tamin'ny asojaliana ho famonjenao anay maty ianao araka ny soatra masina naleviny ianao araka ny soatra masina ary nitsangana ianao araka ny soatra masina ho fampiorenana ny finoanay niseho tamin'ny mpianatra ianao niseho tamin'ny apôstôly ianao ary profon'izany dia ho ny anjely manao hoe iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo iny dia mbola ho avindray tahaka nahitanareo azy rehefa ho avy any amin'ny raha ho lanitra ianao Jesosy dia anisan'ny olombojena reto zanakao reto ataovy manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany andovana ny fiainana mandrakizay dia misaotra tompo satria ianao ny efa nifidy tsy misy voambary ray latsaka amin'ny tany Jesosy malala na dia mandalo fikoroana aza izao hoe ny tena voambary tsisy ray latsaka izany matoky ary izay Andriamanitra fa ianao ilay tompony tompo sy manjaka ny mpanjaka ilay tompony sabata ilay mpahary no efa nampahery an'ireto zanakao reto efa nitahiry ihany koa Andriamanitra satria fiangonana efa eo amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra misandrata ary mpanjaka anay hosana amin'ny afindrindra voninahitra ho amin'ny afindrindra voninahitra ho amin'ny afindrindra fa ny fiadananao ny fitahinao ny fahasoavanao ny fitehirizanao dia ho aminay anio ampitsoary mandrakizay halleluia amen amen dia ho tehirizina mandrakariva ianao amin'ny anaran'i Jesosy ny anaranao avy eo vao quelque chose éternel vao maingy any fafirano mba ho voatahiry eo izanao dia ampitahina amin'io Jesosy izay nividy asa nividy ianao io Ewa Bendika ianao ka hoteraina ianarao no ankalazaina ianao Jesosy ianao nandinirako zany nankalazako ny anaranao ambony daholo ny tanana dimy aronaratra ndray aronaratra ianao zay volovonjy no makamandraka ny finamava ny anaranao angatala zao zairine fandaminana amizay mikorotane fiandanana sy fanavotane fanavazana ny fomba fisainane fananganana ny madiary fiainane Asivurakura kabe eu aiza le tehaka mafimafy an'ny rahalahy manokana zay Ewa Funi naita no melanao Sautas
fiainane fananganana ny matiary fiainane Faraparany aronaratra ianao. Aronaratra ianao zay vovonjy ny makao mandrak'izay ny fanamboako amin'ny anaranao atao ositry ny fifalianao toy ny fisinao fitaovam-piadinina angatana zao zay rine fandaminana an'izay mikorotane fiadanana sy fanavotane fanaovazana ny fomba fisainane fananganana ny matiary fiainane Halleluja! Androany ny farany fitsofany rano farany farapitsy efa fizarana teny fikasana ny alahady efa fisaorana. Zany hoe roa andro sisa dia fanao veloma indray dia mba eto mambavaka mba hiverina tindray amin'ny taona ambony. Nafinaritra ny metsika ny rano teto sa tsy nafinaritra? Tsy hoe mila voninkazo akory fa afaka miteny teo nareo hoe asivorakoraka be awarandao rahantsika miaraka le ira teo mbola afa ihany alfasoara miaraka awaran lehilahy no mitarika azy dia manaraka amin'ny vavy isa roa telo eo are tamatavy zala tsare asivorakoraka be afa ihany tamatavy ary so dia menareo lasopy ny tamatavy vao maraina ny zalareo ohatra vao tamin'ny maraina reo ray aman-dreny ny tonga teo a ary zay zany le natonga ny zalareo vao tonga dia tsy hita tonga dia midelira ny arivan'iny hafa ihany tamatavy eto zany dia mamiteny any mahereza ranavavy a mahereza ravavy fa hafa ihany no ny tamatavy a saorana ny tompony zavatra rehetra ivavaka ny ray aman-dreny lehibe dia tsodranao tsika ray zanaka fanahy dia aorinan'izay mitehaka ny anaovana azy misy ira anankiray ray zanaka fanahy mbola tsy nataontsika fa andizan'ny ankizy rapitso zany a dia hoenontsika eto ray zanaka fanahy andreja rasolondray be any dia hotsofina ranontsika laolo jereny ery amin'ny teknisianiny ery fa rehefa tsy ao le ray zanaka fanahy dia le mila miambina andizan'ny ankizy rapitso daholo zany tonga dia soloy an'le mila miambina ary aloha mila miambina aloha le mila miambina fa le ray zanaka fanahy rapitso aloha ivavaka ray aman-dreny tonga dia fanomboka aloha izy alatsakitsika ampovoany dia mba manao boribory tsika ray aman-dreny l'olona mba aneo fiombonam-po e
pitsy zany maty atoka zay tsy tonga amin'ny famarananiko zavatra aza miteny betsaka any amin'ny fiangonana fafa sao dia tsy misy olo eo ary metsiketsika daholo eo valina be eo amin'ny jesosy eo ary ambony daholo ny tanana reto atao ampovoany ato reto ajanony aloha mekara ty daholo le ankizy vavikely namboty rotra mekara ty le ankizy vavikely namboty rotra fenoy atrany aisaka ny rano ao mekara koa zay ao mekara koa nareo ry hortensa mekara ardina mekara iaraka daholo iarahandeha ao mekara koa nareo samy mekara wa mekara ndefa aindrily mandeha eo alefaso mekara va andriny eny zanako tatia tamatavy tatia miaraka aminay arao fotsiny le gadona miangy eo ao somary velabelaro dia ao eo samy maka namana tsorolo fa rehefa misy an'le hoe inona ary ty varina be ty misy akanay taitra eo a misy akanay taitra eo raha vao varim-barina sao eo ary amaraparana eo ary metsiketsika daholo eo aiza eo ary aiza le tehaka ho an'ny rahalahy fa tehaka miaraka daholo ho an'ny rahalahy eo eo ary eo ary aza mijery mpandifa andao mba andia eo makafafa mifaparaparana eny io metsika ny rano io eo ary asa varina be sode tarake ny fanjakananitra nefaka eo varina be sode tarake ny fanjakananitra nefaka eo aiza le tehaka ho atsika zay tsy andy ataovy amboniny tanana eo
eo ary isy raharaha eto raha pitso eo mila miambina fa tsy maintsy mandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. eo asivorakoraka be mazaho toerana iza nanary fatoram-bolo fanjakany lanitra efa akaiky mbola maro ny dio hitanareo afany io final ra-petsofa asivorakoraka be ao ary le ray zanaka hafana dia ho tsofina rano amin'izay tsika ray zanaka hafana avy eo va quelque chose éternel marana anazy mahay mandeha zany eo ambony daholo ny tanana eo e ambony daholo ny tanana ambony ny tanana fa hoavy ny rano ataovy ohatra mandray tsodrano anao dia ataovy ambony ny tananao famasinana ane ho an'Andriamanitra eo ray aman-dreny iny rano iny mba ho tehirizina amin'ny fahamasinana ho amin'ny fahadiovana amin'ny fitiavana ianao ho amin'ny finoanan'i Jesosy eo amin'ny voninahiny efa nahazo afaka mihemotra dia mandrosonainy ateo ary Fukwana masina naranao eo ary Mankalazanao Andriamanitra Ny fianako vavaka idirananao Mankalazanao Andriamanitra Na miafinao manakatona barabarana Ny saiko tarafinao fampakatarana Ny haiko iaona ny tanisanitra Izalanganitra eo ary asivorakoraka be eo eo ary mankalazanao Andriamanitra voatahiry eo amin'ny Jesosy telo andro sy telo alina ianao hatramin'izao ary ho mandraka izahay dia ho ataon'Andriamanitra ho ambonin'ny fahavalonao rehetra ianao ho resy eo anoloanao izay rehetra maka halanao
mpamihoatra lavitra noho ny mpandresy todrano Jehovah Andriamanitra anao hatramin'izao ary romandraka zao ao ary aoa efa nahazo falao any ray aman-dreny loolona ndray eo tsy vitakora teo ianao tikanao fanamasina faniriky nitondra mazaho toerana amizay tikanao fanamasina fanavozatsara fosy fahitana miositrao aina hely fahitana mininazanaza tsy mandao zaho tsy miala aminao eo ary zay rehetra tsy ala ao amin'i Jesosy ary metsiketsika faraparany atovy ambony daholo arany tanany eo io no akofatsika mandraka zay eo asikorakoraka be quelque chose éternel dia andray tsodranotsika raha-pitsy mbola ho lavalava ny fotoana Il y a des jours où on est plus fragile. Il y a des jours où on est plus fragile. Mais il y a toujours combat. Le Père nous a promis. Le Père nous a promis de nous garder du mal. De nous garder du mal. Demeurons sur lui par son esprit. Demeurons en lui par son esprit jusqu'à la victoire finale. Notre assurance demeure, notre avenir est meilleur. Nous avons investi dans le ciel quelque chose d'éternel. Et voilà. La vie est un cadeau. La vie est un cadeau. Mais quel enjeu sur nos âmes. Mais quel enjeu sur nos âmes. Racheté par le sang de l'agneau. Racheté par le sang de l'agneau. Laissez brûler sa flamme. Laissons brûler sa flamme. On va persévérer. On va persévérer. Les yeux sur le Seigneur. Les yeux sur le Seigneur. Les couronnes nous sont réservées. Les couronnes nous sont réservées. Suivons le roi vainqueur. Notre assurance demeure. Notre avenir est meilleur. Nous avons investi dans le ciel quelque chose d'éternel. Notre assurance demeure. Notre
notre assurance demeure. Oui, notre avenir est meilleur. Nous avons investi dans le ciel. Atao fitsapanao zany fa izay no lova ho an'ny mpanaradian'i Kristy notre oui, notre avenir. Asivurakoraka be ety ampamaranana dia maneho fisaorana sy fakasitrahana feno ho antsika niara-ny asa teto nandritra ny 20 andro mahery. Anisan'ny manisaorana manokana amin'izany ny ray aman-dreny olona satria mety misy tsy ho tafaraka amintsika raha-pitsy ho any amin'ny toerana izay nendren'ny tompo azy maneho fisaorana antsika takizay koa tsika vahoaka an'Andriamanitra izay nikely aina andro aman'alina ary nandresy ny akamona sy ny fahalainana. Niara-ny asa tamin'i Jesosy nanomboka tamin'ny andro voalohany ary amin'izao famaranana izao. Ny andro famaranana tahaka an'izao le mampihetsi-po satria natiana aza niaraka dia voatery tsy maintsy dia maniry koa raha maniry mbola fiangonana velona sy mijoro tsara ny verenana indray amin'ny taona manaraka. Alleluia. Ary rehefa tafahoana dia izao le voninahitr'Andriamanitra no ifampiresahana sy ifampaheresana. Ohatra mbola andeha angataka hira anankiray asivo taranaka voafity farany daga ohatra ny tsy ety taranaka voafity ary fenoiny ampovoany iny ao fenoiny ampovoany iny dia mifandrairay ao ao e fenoy le ampovoany taranaka voafity amaraparana anazy ny lehilahy makanesa ty dia fenoy atao ve eo ary isika manoatra noho ny mpandre eu ary panjaka satsona eu asivorakoraka ve eu ary
eo ary ho ampitomboana aminao asy vorakoraka be aloha aiza le tehaka ary eo Izy mandeha ambony rano, izy mandeha ambony rano. Teo amin'ilay noforoniny izy nandehandeha. 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 Tany voalohany niteny tao amin'Andriamanitra, niteny te Andriamanitra namorona ny tany sy lanitra. Teo amin'ilay noforoniny izy nandehandeha. 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 Izy niteny, niteny tonga hono noforoniny reny. Teny izy nombony, teo amin'ilay noforoniny izy nandondony. 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 eo ary Nilanitra ny lapiny, ny tany fitoeran-tongony. Andriamanitra ny papiny, fampanota ny longony. Teo amin'ilay noforoniny namonjeny be da be. 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 Izy mpisorona eo lehibe, ary mpisorona lehibe. Izy mpisorona lehibe, mpanjakany Saleny. Mpisorona mandrakizay, Andriamanitra nalak'ainy. Mpisorona mandrakizay amin'ny fomban'ny Melkisedeka. Teo amin'ilay noforoniny namonjeny be da be. 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 Taranaka voafity, taranaka voafity, voafity mahazo ny von'ny mpamorony. Manjaka sady mpisorona, taranaka voafity, taranaka voafity, voafity mahazo ny von'ny mpamorony. Manjaka sady mpisorona. iny ary manasanao ray aman-dreny aho fa raha mbola andray an'teto aho mbola mivaly ty vao miraha Korakoraka be Sabat Jos Apokalipsi ao ary miaraka kely asio partenaire anao dia eo amin'ilay ampitombona aminao fotsiny teny aminao ampitombona aminao lefara ana anankiray miteny fitahiny arakaraka zay lefara ampitombona aminao ampitombona aminao ny anankiray mba miteny fahasoavana alefa anankiray mba miteny fitahina asy fitehaka mampiforilaritra tompo dia raha ina izy fa ampitombona aminao zay ny fahasoavana ny fitahina ny inona ihany koa le hira teo iny fiadanana inona ihany koa le izy teo inona koa inona fahalalana tsara n'Andriamanitra ampitombony aminao e fiangonana efa eo amin'ny voninahina ho amin'ny voninahina tehaka mafy zay voninahitra ny tompo raha pito zany masoandro mody ny mafaly e masoandro mody raha pito ny mafaly fa dia sabata fifaliana ndaotsika hivavaka ary isotra an'Andriamanitra Jehovah Andriamanitra raha eo anao ny idera anao ny laza anao ny voninahitra anao ny fahalebiazana
anao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay sotranao zay satria fiangonana efa eo amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra tsy nerina fatanjahana tompo zany loha hevitra izany fa dia efa nitaterahanao any fiangonanao tsapanay zany ary iainanay sy velomanay terizo ho amin'ny voninahitra tokoa ny zanakao ka tsisy arombaka zany voninahitra amin'ny fiainanay zany tsy azo ny fahavalo alaina izany tompo fa ianao ny efa hitahiry zany ho aminay sady voninahitra tena volamena ho ny tenanao fa tsy toy ny volamena fa tena volamena aza sorona aminay zany tompo satria rahanaka voafidy zahay fanjakampisorona firenena masina fanjakana tsy azo ampirorona ny fanjakanao tompo ka dia misotra tompo Andriamanitra ahy fa raha nanomboka izahay dia tonga ty amin'ny famaranana tsisy latsaka naray aza tompo ary ny fantatray dia izao hoe mbola ampitombo ny fahasoavanao aminay ianao ampitombo ny fitahianao aminay ianao ny fahatsarana rehetra dia ho aminay ny fandresena dia ho aminay fa reo fahavalo reo dia fahavalo efa resy ireo tompo ny aretana dia efa potika sy rava voninahitra ho amin'ny avindrindra voninahitra ho amin'ny avindrindra ankehitriny sarotra anao lay telo tompo fa dia tonga ny fotoana izay itsofana rano ndray janakao reto raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy ary Jehovah nyteny tamin'ny Mosesy areo nakananao izao teny izao nentonareo misy tsodrano zanak'Israely hitanao ane Jehovah ka hiaro anao ampamirapitra ny tavina aminao ane Jehovah ka miditra fo aminao anandratra ny tavina aminao ane Jehovah ka hanome anao fiadanana ho azy ny voninahitra mandrakizay sabato Jehovah Apokalipsy sabato Jehovah Apokalipsy pandresy ao pandresy anao pandresy sika orakoraka be orakoraka fara mafy be faraze mafy be Brary so dia sametahina Andriamanitra tompo any ombanao mandrakariva ary dia misaotra anao ihany koa nanaraka hatramin'ny farany fandarana ametraka ny veloma ho antsika ty ampitan-dranomasina rehetra tompo any hitahirantsika rahalahy o anavavy o veloma tompoko Tsika vahoaka eto Tomasina sy ny manodidina ela ny andrasantsika azy ka tonga ny fotoana etsika mietsika ny rano andiany faefatra ny fiangonana Apokalipsy régional Tomasina sy Mangarano Famonjena dia faly manolotra ho antsika etsika ara-panahy lehibe mietsika ny rano andiany faefatra izany dia manomboka ny alarobia 7 volana novambra isaky ny amin'ny rora sasany tolakandro ao amin'ny fiangonana Apokalipsy Foibe Mangarano Famonjena marary arvenao arety nefa nialana nenina tao anatin'ny fotoana maro tokantrano tsy mety misy fiadanana misy fanaratsy mamatotra olana saribahana na manana fikasana tsara eo amin'ny fiainana da ho arisika hitondra an'izany eo anatrehan'i Jesosy amin'ny ity fotoana tokana izay etsihany rano ity aza dinoana ary ny fotoanantsika manomboka ny alarobia 7 volana novambra isaky ny amin'ny rora sasany tolakandro ao amin'ny fiangonana Apokalipsy Foibe Mangarano Famonjena Jehovah ny fanjakana fotoana lehibe ahafahan'Andriamanitra manova ny fiainanao io amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka mahery vaika izay hoentin'ny mpanompony loha olona Randriamason Jean Norbert Koazatara fa mietsika ny rano Jesosy no tsy miova omaly sy anio ary ho mandrakizay any Jehovah ny fanjakana
fanamariana ny ivony fa 20 taonany koral afam Moramanga. Ny fiangonana apokalipsy fama régional Moramanga dia faly manasa antsika rehetra mba ho tonga hiary faly aminay ka toy izao ary ny fandaharam-potoanantsika amin'izany. Ny zoma fa 20 volana Desambra ny maraina fitsidiana ny valan-javaboary ao Andasibe amin'ny sarany 2,000 ny tolakandro kosa dia isy ny conférence mitondra ny lohahevitra hoe inona ny arovany zatovony lalakaleany sy ho voaloto iarahana amin'ireo mpitandrina izay efa nandalo teto amin'ny régional Moramanga. Ny sabata fa 17 volana Desambra kosa manomboka ny 7 ora sasa maraina fanompoam-pivavahana sabata fafinaretana fiterana sy fanomezam-boninahitra Let's do. Mbola mitony lanonana ny alahady fa 20 volana Desambra fiaraha-misakafo sy fizarana mofomamy ary hofaranana amin'ny fampisehoana miavaka Mazaka Trano Tour première édition. Iarahana amin'ny feom-pandresy sy ny koral afam Moramanga toerana natanterahana ny lanonana rehetra ao amin'ny fiangonana apokalipsy Moramanga ambony ao ambadiky ny commissariat de police. Tsy misy vidim-pidirana. Fanamariana ny ivony fa 20 taonany koral afam Moramanga. Tafaverina atao-trano ihany ilay zany.